lahy sy tompoko vavy amin'izao maraina izao tanatin'ity fandarana miara-manonja ity. Andro vitsivitsy no tsy nisiny ny fandarana no ny antony izay hoazavaina eo rehefa aveo fa eto am-piandohana dia miarahaba ny reto namako sombam-bahoaka miaraka anao izao fandarana izao amintsika ataoka viako ato ny honorable Alain Ratsimbazafy miarahaba anao Andriamatoa sombam-bahoaka. Ya miarahaba anao honorable Fidèle Razarapera. Atao amin'ny ankavanako ny honorable Anitra Razafy Manantsoa izay efa mahazatra anareo koa ny manaraka azy ato anatin'ny fandarana miara-manonja miarahaba honorable. Dia faly miarahaba antsika eto amin'ny studio faly miarahaba ihany koa antsika rehetra manaraka ny fandaharana miara-manonja. Arak'izany dia misy ny ataontsika hoe fandaminana mahatonga izao endrika hitanareo zao hoe tsy mitovy amin'ny fahitanareo azy hatramin'izay ny fandarantsika. Tsika moa zany sady miezaka manatsara no misy ihany koa fepetra izay niraisina noho ny resaka amehana ara-pahasalamana. Satria dia raha tsika malala ny zava-misy fa miakatra izay tsy izy ny tahany ataontsika hoe fahavoazana eo amin'ity valanaretina Covid-19 ty zao ary tena mampikaikaika mihitsy ny ataontsika hoe fitombon'ireo marary tratran'izany valanaretina izany. No izay indrindra dia nametraka fepetritsika zany aloha dia nametraka karazana arofanina tsotra indrindra dia ny fanamboarana studio anankiray vaovao ahafahana manao ny fandaharana ahafahana mifehy ihany koa an'izay amehana ara-pahasalamana izay anankiray. Fa tetsekilany dia isan'ny nanao antso itsika teto amin'ny miara-manonja zany avy amin'ny alalan'ny tambajotserasera moa nanaovana an'izay hoe ny tokony mba hisin'ny trêve politique ao anatin'ny ataontsika hoe ifantohana tao anatin'ny ity resaka valanaretina ity satria dia nandavo ny andrarezina mihitsy satria ny filoham-pirenena teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka mihitsy no ataontsika hoe nampiteraka aya no nitondra an'izay fahafatesana izay nisy ireo olona maro izay mampiaya tsika tsy miteny hoe zay no nahafaty azy fa aya daholo no mipetraka satria taoarinan'ny fandevenana dia nisy manambonahatra fantatsika hoe nodomandry koa noho izany dia nametraka an'izay tsika hoe sao dia tokony mba ahafahana miatrika tanteraka nyity resaka valanaretina ity saingy antso anefitra moa zany nataontsika tao anatin'izay fa mba niandry zany zahay hoe isy réaction avy any fitondram-panjakana zany hoe andahoary fa ifanarahantsika mpanao politika hoe andaotsika ametraka an'izay drafitra zay dikany tsy vonina amin'izany zany ao anivon'ny fitondram-panjakana dia tsika andahoary toizana ny lalao fa tsy misy maratsy an'izay koa nefa izahay no mba nametraka sosikevitra ihany anay napetraka tamin'iny fa rehefa ozy moa zany ny ao anivon'ny fitondrana hoe andao foana resaka politika eto tsika fa itendray nareo rehefa aveo hoe tsy andro ny fanomezantsiny zao zay natonga anay nametraka an'izay ka azagaka raha isy ny fanomezantsiny aty amin'ny lafiny ara-politika manko nisin'izay fanomezantsiny zay dia ho tonga amin'izay tsika satria ny antony ny fitavozavozana eo fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana no miteraka an'izany ataontsika hoe firongatry ny valanaretina zany eto Madagasikara. Tsy gaky tsika raha malaina ny mpitsabo andray an'izany asan'izany hiatrika n'ilay marary satria tsy ampy ny fampitaovana azy ireo amin'ny resaka epi zany dia mazava ho azy izy kosa tsy anao viveriny aina eo fa mba samy matahotra no faty daholo no rehetrarehetra ale zavatra hita fa ao anatin'ny andro vitsivitsy dia mandripaka ary tena hoe mamono ao anatin'ny fotoana fohy ity valanaretina ity resahana moa izy ty hoe variant avy atsy Afrika Atsimo avy atsy Inde sa tsy fantatritsony raha le Afrika Atsimo aloha volamena ny nasaina napodiana variant tonga dia zavatra zay no ataontsika hoe mahagaga ao anatin'le izy hoe iza marina ny afaka manamarina fa tena hoe variant avy any Afrika Atsimo marina io ary amin'ny alalan'inona no nidirany teto zany ange tsy voavaly hoe tena misy proof fa dia apetraka fotsiny hoe botrony zaony fa tena aiza le proof mitohaka amin'ny tenda nefa atsika miresaka fa zay marina no natonga an'io valanaretina fa hatreto aloha zavatra apetrakatsika dia hoe ny fitavozavozany mpitondra fanjakana no miteraka an'io zay zany ny zavatra anankiray apetrakatsika zay ka arak'izany teneniko zany dia hoe miverina ao anatin'ny tontolo politika zany tsika miverina miara-manonja hoarahanareo indray zany isan'andro manomboka amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 12 fa raha nanay amin'ny 12 izy satria misy fepetra zay napetraka koa anatin'ny fandaminana amin'ny fiara-miasa amin'ny MBS TV
dia izay zavatra zay no tsy maintsy arahantsika zany ao anatin'izy dia misy teny ray rehefa aveo hoe kafoy loatra li zay mbola makafy dia efa tapitra zay ny fanarahana aloha dia ajainy zay hoe tapitra amin'ny 12 ny fandaharantsika. Inona ny zavatra tokony jerentsika zany amin'izao fotoana zao hoe inona ny zavatra misy tsy anao jery todika nefa lasa tsontsika zany fa ao anatin'ity herinandro masina ity dia andaotsika anombana ny hoavy avy amin'ny alalan'ilay ataotsika hoe mety ho fetraikany ity valana retiny ity eo amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenena tsy sanatria fahaly amina resiny barea fa isan'ny zavatra anankiray nametraka fanontaniana sy baranykeza be tao anatin'ny sain'ny mpanara-baovao mihitsy zany hoe raha naresy zany zao le barea dia ahoana ho anaovana oeraoera indray ve amorim-bahoaka rehefa tonga zany satria le fitondram-panjakana ohatrany tsy conscient mihitsy amin'ilay ataotsika hoe fivorovoriana etsy aroa izy mametraka fa tsy azo ataony mivory mihoatra ny 200 fa rehefa mety aminy dia azo ataony mivory mihoatra ny 200 zay zavatra zay zany le ametrahantsika an'le baraingo ka sao dia sanatria mivava ho alay mpanahy indray hiverina any amin'le hoe io tsika fanao confinement le confinement manaiky tsika fa tena hoe isan'ny zavatra anankiray ahafahana misoroka ny mety ho firongatry ny valana retina saingy zao ny fiatraika ny tompoko dia mavesatra lavitra noho ny resaka valana retina satria atreto raha jerentsika ny fitotonga ny lafiny ara-toekarena dia tena hoe tsy tafavoakytsika raha ohatra ka anao karazana kajy ambony latabatra fotsiny kajy ambony latabatra ho za tsy miteny hoe tena anao kajy ara-taremarika mazavitsika amin'ny lafiny ara-toekarena fa kajy ambony latabatra raha isy ny fisonitry ny tahany fiarikarena eto Madagasikara raha ho isy dia miabo ray isan-jato raha ho tafavoaka zany amin'izao zava-misy zao satria aza donona fa efa hiditra amin'ny 3 volana manaraka indray tsika satria efa tapitra zay ny 3 volana voalohany zany ny janoary febroary mars miditra volana avril tsika zao zany hoe zany lay 3 volana voalohany le premier trimestre zany efa lasa fa ny zava-misy raha ohatra ka ny taremarika eo anivon'ny ministera ny toekarena no raisina dia mbola resiny ny taremarika tary amin'ny 24 tsika zany hoe zany raha nanao tombana ny ministera fa anao miabo 4 faingo 5 isan-jato amin'ny fisonitry ny fiarikarena dia mazava ho azy fa tsy ho afaka andehany amin'izany tsika ny antony lay 3 volana voalohantsika amin'izao fotoana zao dia mbola resiny tamin'ny 2020 resy zany le fampidiram-bolantsika amin'izao fotoana zao rehefa raha ohatra ka hiazakazaka anao le 4,5% tsika dia mila mandresiny 2020 zany ny fampidiram-bola ao anatin'ny kitabolam-panjakana tsika amin'izao fotoana zao mbola resy mbola ambanyle tsika ny iba nefa tadie 2020 tsika miiba ny taux de croissance tsika tamin'ny 2020 fa ny fampidiram-bola tsika tamintsika ny iba ny taux de croissance mbola ambony lavitra noho ny fampidiram-bola tsika amin'izao manana tanjona hiakatra ny taux de croissance zay zavatra zay zany ny ataoko hoe kajy ambony latabatra tsy mila mijery taremarika zany hoe tena anao kajy be ty apinanty raisina fampidiram-bola tamin'ny fanondrana netana amin'ny renan-kibon-tany izy zao fa kajy fotsiny tsika hoe ity bolongam-bola miditra tao anatin'ny 3 volana voalohany dia jerena ny bolongam-bola niditra tamin'ny 24 zay miiba ny tahany fiarikarena latsaka ambanin'izay ny aty amin'ny mieritreritra ampiakatra miabo ny tahany fiarikarena no zany tsy ho tafavoaka tsika amin'ity 2021 ty andehanentsika le 4,5 aza manofa anao monsieur le ministre fa sa manao fanamby aminao fa tsy ho tratry zany ninninona ataonareo ministère fitantanam-bola tsy ho tratry zany 1% kajy ambony latabatra zay ny azotsika atao miabo 1% fa ny hoe andeha ho any amin'ny 4 tsika manofy satria manomboka miditra tsika zao zany aty amin'le resaka hoe fetraika an'le covid indray io tsika zany zao ka raha eo tsika mianakendry hoe andao indray anao ohatra n'le tamin'ny 24 efatra ny ka hita dia nisy ny ka contacta ka tsy haiko tsony ka rehetrarehetra ny dere dia nandeha ony le vaza dia iny tsika fa nanao confinement total amin'le taitra n'olona tsy mba taitra dia taitra rehetra dia mamaky takotra dia mbola mierina niny pratika indray amin'ny oeraoera dia miteny aminareo fa mitotongana farak'izay tsy izy io fiarikarena eto Madagasikara io mahalasa saina ny tenin'ny fivim-pamaha tadidio tsara
fa ny fivipama dia aty amin'ny sehatra tsy miankina secteur privé zay ny sehatra tsy miankina rehefa miresaka tsisy idiran'ny politika zay fa ny azy dia sehampiarina inona zavatra resahan'ny fivipama resahan'ny fivipama dia hoe tamin'ny financement covid dia nisy 50 millions de dollars izay tokony hamatsiana ny orinasa salatsalany madinika salatsalany ny PME zany dia ny fiarina ny tokony nanao garant ao anatin'izay zany hoe zany a tokony nomena vola reo PME reo na ahafahany niatrika ny fiatraikan'le covid 50 millions de dollars tamin'ny financement ny covid tamin'ny roapolo sy roa arivo androany ane le PME tsy nahazo vola tsy zany teny an'izany fa ny fivipama no miteny an'izany tsy nomena vola ilay fivipama ny antony rehefa nakany amin'ny banky izy dia ozy ny banky hoe ataovy antoka ary ny fanananareo dia tsy miditra le PME fa manino izy dia anao antoka nefa fa matsimbola ny covid le izy fa tsy miditra amin'izany izy noho izany zany io vola tokony ho an'ny mpandraraha madinika salatsalana io manjavo nakay zany le izy anaovy mangarara aloha zay mangataka aminareo fitondram-panjakana hoe nakay izy vola io inona nanaovana azy ao anatin'izay zavatra zay eto antsika dia mametraka hoe raha ohatra ka nitanterahanareo ange le zavatra nampiarahana tamin'le fepetra zay niraisiny tsy mitotongana ohatran'izao le ferika reny fa mampiazakazaka fitondram-panjakana dia hoe raha misy mpandrarahany amin'ny sehatra tsy miankina tadisongadina dia andao tadiavina zay anakatonana ny orinasa andao tadiavina zay atonga anazy tsy hisokatra tsy hiasa satria mety anelingely ty amin'ny lafiny ara-politika ny fahatahoranareo politika sao dia anao politika le mpandraraha satria zay nareo tsinona ka enge magrave an'io e ary io anatra antsika voaka malagasy ny mpandraraha lasa manao politika dia matahotra le mpandraraha hoe satria izy nandraraha nahita fahombiazana teo fandrarahana zay nataony dia miditra any amin'ny sehatra politika izy rehefa avy eo dia izy mifehy fandrarahana rehetrarehetra dia matahotra mpandraraha mitovy aminazy izy raha ohatra ka misongadina na mandroso fandrarahany sao dia anao politika koa dia hifaninana aminy dia zay ny problème ny androany fa tsy hoe ahoana ny ampandroso ny fiarikarena tsy misy toekarena anatin'ny firenena anankiray mandeha raha tsy mandeha sehatra tsy miakina mazava zany ange fa ny ty mpitondra amin'izao fotoana zao ty fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ty ny sehatra tsy miankina mihitsy ny fahavalony voalohany atahorana io atahorana ohatrany atahorany amin'ny mpanao politika ihany ny mpandraraha any amin'ny sehatra tsy miankina ny antony sao dia sanatria manam-bola dia afaka manangana toko politika afaka mamatsy atoko politika dia matahotra an'le toerana izy zay nge le problème eto amintsika dia io zavatra teneniko anareo hoe financement tany amin'ny covid ary tsy tody le izy satria manino eo foana le aya ny tena azo moa zany 800 millions de dollars ny vola azontsika amin'ny 800 millions de dollars ange 446 millions de dollars no vitatsika ny nampiasa anazy fa amin'ny 446 millions de dollars io 286 millions de dollars ny vitatsika ny nanaovana tatitra fa ny ambo mbola tsisy tatitra mazava treto zay mbola apetrakytsika foana mifantaniny aiza ny tatitra mazava mikasika an'izany ry ministera ny fitantanam-bola aiza io avoe rahantsika miresaka fa tsy ho avy ndray tia dia anao confinement ndray fa tsisy vola dia iny azahoana vola reo ka nahazo an'le 312 millions fa tsy samy ora korake satria hainareo tsara hoe tsisy dika le 312 millions 69 millions de dollars azonareo dekesena dans l'immédiat zay ny tenin'ny FMI tahirim-bola raisam-pirenena manaova oeraoera amin'le 69 millions de dollars alefaso e ohatrany nangingina nareo koa moa resiko le barea dia sosony tapondrano komoro reto iny lasa knampindraminareo vola le komorianina koa izy ny tsy afaka ny mpampindram-bola indray ty iny tsy lasa ny nampindram-bola lasa manao kanina fa tsy masamy oeraoera mihitsy zareo satria fantatrareo tsara hoe le 312 millions de dollars fake omen'ny FMI dia ao anatin'ny telo taona io mizara telo io zany 100 millions de dollars isa taona eo izy zany mazavabe zany kady zany amin'le 100 millions de dollars 60 millions de dollars eo azonareo tonga dia débloquena dans l'immédiat fa tsisy dikany zany karaha maray volan'ny mpiasa-mpanjakana angeo babay lany vitanareo lizy hoe tsisy dikany mihitsy dia tsy samy oeraoera mihitsy hoe nahazo vola aiza ndray delona kely fa nahazo vola ty aty ndao iresaka économie zany ke tsy mitsatsaka mihitsy reo zay reo misy telo manada mahazaka anareo tsara resaka toekarena atao amin'ny tim ndao ao tsika resaka toekarena tsisy mifezaka anareo amin'izany mihitsy oetiny taremarika zay oetinareo dia oetina iny anay hoe mba ome hoe ianareo mpanabarabarany conférence de bailleur io
mba ome hoe ny investissement financement externe ny investissement tamin'ity 2021 ty tompoko mba havoiny taremarika misy 4 milliards enotsika azy ny LFI zay zao anatin'ny commission finance daholo zay telo menada hitanareo eto ny LFI de ny prévision ny LFI amitrosa ho ataotsika 2,7 milliards de dollars zay ny prévision ny olona nge conférence de bailleurs nge resaka investissement fotsiny 6,4 iny fa prévision tsika tamin'ny LFI tamin'ity 2,7 ay zany avy amin'ny alalan'inona ny azahoantsika azy tareo nge mampime ny eritreretrareo la machine fa mivatanareo sarety tsy afaka mihitsy zay ny prévision zay androany tsika ny financement externe ao mba havoiny tatitra hoe ohatrinona ny décaissement nataotsika tamin'ity telo volana voalohany ity mba havoay hoe nareo anivo ministère fitantanam-bola mangatraka zay mba havoay ianareo miteny mana fotsifotsiny eny olona hoe tsisy na de $100 adiniko monsieur le président fa ny gouverneur amin'ny banque centrale anao am'izao fotoana zao io animateur ny conférence de bailleurs tompoka azafady indrindra azonao antanina hoe nanahoana ny tany tamin'izao fotoana zao izy nitendrenao nataony gouverneur ny banque foibe Madagascar io ny animateur tany narira paritsona raha tsy diso nianaran'le izy io ny tany io niaraka taminay tany io mijery le vidéo vao tena mahita le tsara ary ty lera namana zany zavatra zany ny entina jereny hoe sasanangy samihafa mihitsy ny fampitahana ny lafi ny ara-toekarena tamin'ny andro ny ara-jonaro mampiana sy ny am'izao fotoana zao tena grave le izy ary io fake io ny condition anatin'io de miteny amintsika tsy afaka manao financement parallèle ntsony ty fitondram-panjakana ty baibay PM IPM nareo io tsy adalan'ny olona nanome anareo an'le fake ao ianao de kendao taraikitsika tsisy hevitra tsony mihitsy fa de manaraka an'io am'izay de hita eo am'izay no eraoera hoe anao an'ity anao an'i anao an'itsy etiko itenenana amintsika hoe androany tsika rehefa tena ataony perte amin'ny vokatry ny confinement tamin'ny 2020 grave be de za eto zany de miteny reto namako reto mbola namafy rehefa aveo hoe aza mianakendry miditra amin'ny resaka confinement fa mora mpitenenany zany confinement zany fa mifiatraikany aka ohatra anankiray mitombona tonga de ngeza be vola ampidiritsika amin'ny sehatra fizahantany fananareo daholo ny vola tsisy zany tsisy ny fidirana teto tamin'ny resaka tourisme fizahantany perte mahitsy zany hoe avy amin'ny tsy fisian'ny mpizahantany tonga eto Madagasikara raha manao 600 millions de dollars isa-taontsika amin'ny resaka fizahantany dia efa nisy fitenenana teo tsy haiko afaka maly iny angamba le namoaka taremarika hoe 500 millions de dollars amin'ny perte amin'ny fizahantany direct zay hoe noho ny tsy fidiran'le mpizahantany de perte 500 millions de dollars tsika anatin'ny herintaona fa ny mifandraiky amin'izay ny fizahantany angetsy le mpizahantany tonga fotsiny na le hôtely tsy mandray mpizahantany vahiny fotsiny fa tadidio fa misy olona mampanofa vedety ao anatin'izay mahandro sakafo mampanofa 4x4 reny fiara be sy ny tariny reny ny mivarotra entana fahatsiarovana sisisy zany mbola ao anatin'le perte daholo zany donc mbola mihoatra lavitra le 500 millions de dollars zay ny perte amin'le tsy fandehanan'le fizahantany fotsiny de mietreritra reo fa mora ny efeny zany hoe manao confinement zany rehefa maka mesure am'zany ohatra anankiray fotsiny zay teneko zay fizahantany fa mbola misy zavatra hafa ao akoatra ny fizahantany zay mbola mitondra perte ngeza be ho antsika noho ny fisiny le resaka valana retina donc le fakana fanapa-kevitra tematemaka io na io be ampopo be fahatany tsy manaraka ny tenitenen'ny hafa io tsy adalah président Marc Valmana miteny andao tsika nafatra vaccine de nareo moa am'le tsy te anaiky an'izay de hoe namoriny académicienne na oui de veo de hoe nafatra nanaiky ihany fanao an'le de ataovy akinanga ndray koa iny hoe mba asinan'iny aloha de ho kalikalma kely mipanohitra kalikalma daholo ny olona fa hoe miotsika fa mba fa azo ifotorana le izy fa mbola tsisy vahaolana eto akoatra an'izay aloha zany no hitantsika hoe io ny ekeny zao tontolo zao hoe le vaccine ary ny olona miazakazaka makany de tsika tsy havita tena rereto fa mila miazakazaka makany noho izany raha endry ny fitondram-panjakana dia
ny mampiazakazaka ny mety azahoantsika vaksiny mita am'ireo nosy manodidina antsika ireo ohatra ny Maurice ny tsasany a zay ny tokony ataon'ny Madagasikara zay hoe ahoana ny ampiazakazaka an'izay fa raha tsy zany dia taraiky eto tsika tsisy asa afaka andeha eto dia ho tena farahidintsika amin'ny fameloma-tena dia za tsy tia fantatra hoe raha pitso raha afaka pitso sady matin'ny anoanana ny gasy no matin'ny aretana io taremarika alefanareo nge fa betsaka ny tsy mihinana io fa eto moa izy mianadahy reto mbola namafy an'izay teneniko zay hoe tsy haiko na mino zareo na tsy mino izany andray aloha nareo mianadahy hoe marina ve io taremarika omeny fitondram-panjakana io fa zao ny maty zao ny marary dia zao ny sitrana fa za aloha kely finoana amin'izany raha fafenon'ny hôpitaly sy ny fitsoampitsabo hoe tena efa malaina izy itsabo ny antony matahotra izy so mirongatra zay tsy izy le izy nareo mianadahy andray aloha manantitra ny fiarabanantsika rehetra foana na dia firy andro kely zay ary tsy niontsika eto dia kopakopa tanana ho antsika rehetra zay manaraka amin'ny fandarana sy miandro fatratra nyity fandarana miara-manonja ity kopakopa tanana manokana ho anareo any Karaiba any mahafantatra an'izay ianareo fa ho an'ny rehetra ihany koa ny teniko voalohany aloha eto dia mamerina ny fiaraha-miory amin'ireo rehetra zay fianakavian'ny ireo nanana ny lavo tamin'ny aretina Covid-19 ity sika rehetra ary mampahery anareo rehetra zay marary amin'izao fotoana zao zay ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ady iraisana izy ity ary araky ny voalazanay teo samy nanao publication tany anatin'ny Facebook tany izay tany mitambajotra serasera tany hoe ndao ary tsika hiara-hiatrika an'ity Covid-19 ity fa hienjana ny raharaha efa tena mbiakoditra ary efa tena atenda kely ny aintsika rehetra vao manokatra vaovao ianao vao mijery vaovao vao mijery telefona na FB na ordinateur dia olona maty ka miverina amin'le isa voalaza teo moa zany hoe misy isa ofisialy zay ilazay ny fitondram-panjakana ao anatiny tao anatin'izay fotoana zay tamin'ny fakomaly tamin'ny 30 mars moa dia nilazaina hoe 10 ny maty dia 7 teto Analamanga kanefa ny zavatra misy dia zao tsy mireflete tsy mampiseho ny réalité mihitsy ny isa ofisialy avoakan'ny fanjakana amin'izao fotoana zao raha mahita zany eny fiarahamonina rehetrarehetra ihany hitatsika fa misy maty ary misy marary ary ny olona rehetra zay marary zay mandeha any amin'ny toerana zay afahana manao test na manao PCR no lazaina fa recensé no voisa zany fa ny olona rehetra zay marary rehetrano any miantso dokotera samy manana ny médecin traitant na ny dokotera zay fatany afahana mitsabo mba afahana miatrika aingakaingana ary afahana mihinana fanafody aingana manao le prise en charge afarany aingana eompendrasana ny fanaovana PCR dia tsy maharaka raha ohatra ka ny isan'ny olona marary amin'izao fotoana zao tsy maharaka mimpanisany olona marary ary tsy maharaka koa ny isan'ny olona maty amin'izao fotoana zao ka ny zavatra tenenina zany eto hoe mampiaia foana hoe ianona matin'ny Covid ianona matin'ny Covid ankana tena matin'ny Covid tokoa le olona fa tsy nanao test dia tsy tafiditra ao anatin'le isa ao anatin'le isa ofisialy ary lazaina moa zany aveo dia hoe matin'ny aretina hafa izy matin'ny aretina hafa zao nefa fantatra zao fa nle symptôme rehetra dia tao amin'le olona narary zany rehetrarehetra zany ilazana zany hoe ady iraisana aloha ty Covid ty fa naizanaty zany raha ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalaman'ny vahoaka sy ny fiarovana ny vahoaka dia ny filoham-pirenena sy fitondram-panjakana zay ny ao anatin'ny lalam-pandroenana tsy afaka hiala mihitsy na dia ametsiny na hiala ndraikitra amin'ny olo-kafa zany hoe ianona sy ianona ny tompona ndraikitra amin'io tsy afaka tsipany amin'ny hoe misy ny fahasalamana na ny mpitsabo na ny izy zay ny adidy voalohany ny filoham-pirenena aloha zany dia miaro ny fahasalaman-bahoaka ary maka ny mesura rehetra mifanandrify amin'izay teto samy naheno daholo tsika fa nisy kabary nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy tamin'ny 20 mars ny zavatra noteneniny tamin'iny dia hoe mbola vao
Ahoana moa zany efa nahazo an'le taratasy avy amin'ny akademian'ny médecine izy ny 12 mars ary nazava tsara ny torohevitra sy ny toromarika avy any amin'ny akademia ny médecine hoe tokony hiditra amin'izay tsika amin'izany resaka vaccination zany resaka vaccine zany fa le filoham-pirenena nahazo an'izay taratasy sy toromarika avy amin'ny akademia de médecine zay mbola zavatra hafa indray no ny teneniny ary zay ny tena mahavariana mihitsy moa zany hoe le fandraisana ndraikitra isan'andro dia tara foana zay nge nefa olana lehibe ary nafaty olona marobe tamin'ny herintaona napisy marary be dehibe tamin'ny herintaona dia ny fahatarana ny fandraisana ndraikitra tara foana amin'ny zavatra rehetra zay atao tara ny fandraisana ndraikitra dia tara daholo mesure rehetra ary à côté de la plaque ny mesure raisina satria ny oeraoera aloha ny fisehoana aloha zavatra tsy ilain'ny vahoaka aloha no atao fa zavatra hafa indray olona fa maty ny anoanana ry amikere mbola stady nomena amin'izao fitsika miteny zao dia mbola tara ihany koa fandraisana ndraikitra satria efa samy miteny inge hoe efa mianan-keran-tany ny variant vaovavao an'ireo virus zay misy tamin'ny herintaona io efa etsakaiky kely etsange zany Afrique du Sud zany fa mbola mibananaka ihany ny aéroport eto moa zany tenena hoe nidy foana ny sistany nidy ny aéroport fa tsika samy nafantatra foana fa teto Antananarivo ara nisy avion tonga foana teo ivato teny fotsiny nolazaina fa hoe midy io ny vol privé dia eo ny sakanana tsy misy tsony vol privé taorianan'ireny Gold Gate reny fa ny vol nisy foana na vol privé io na vol commercial io nafantatra an'izany tsika ny ary Madagasikara tsy navelana andeha ny vol internationaux fa ny tany Nosy-be dia nandeha foana ary nitondra vahiny ireo ary nolazaina zany moa zany hoe tourisme maty tany Nosy-be sy ny sisa dia nangataka tany Nosy-be hoe tokony avela isokatra ihany ahafahan'ny touriste zay mbola mba afaka mandeha sy mbola mampiodina an'le économie kely zay mbola afaka nandeha économie touristique zany secteur touristique fa dia zao ny hitantsika hoe rehefa tara ny fandraisana ndraikitra dia vahoaka malagasy no miaritra ny tsy zakany aintsony ka eo anatrehan'izany azagagy ianareo mpitondra fanjakana raha ohatra ka misy filoham-pirenena teo aloha mandray ndraikitra satria matsiaro tena ho responsable izy ary rehefa tsy mahay mandray ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana dia ny olo-kafa mandray ny fanapa-kevitra isoranay ny Flora Valmanana zany satria izy nanana ny initiative nanoratra taratasy tany amin'ny Nations Unies tany amin'ny coordonnateur ny Nations Unies eto Madagasikara ary tany ivelany tamin'ny chancellerie rehetrarehetra ny antsovonjy hoe tokony ho jerena akaiky ny resaka vaccine eto Madagasikara satria samy malala tsika fa raha tamin'ny herintaona no problema be io resaka vaccine io satria mbola atao anatin'ny fanandramana mbola atao anatin'ny andrakandrana ary nandeha ny resaka tamin'ny herintaona hoe misy an'izao zavatra zao ambadika io resaka vaccine io fa efa nyroso be ny fikarohana efa maro be ny vaccine azo isafidianana na dia mbola tsy 100% na dia mbola tsy efficace 100% ireo vaccine rehetrarehetra zay hitareo ny tsy azo idovirana kosa aloha ho an'ny Madagasikara dia tsy maintsy miditra tsika amin'ny resaka vaccine dia safidintsika tsiraray amin'izay ny hoe hanao vaccine na tsy hanao vaccine ohatra ny fitsaboana zay atao amin'izao fotoana zao inona ny protocole mahasoa na tsy mahasoa ny tsirairay fa io rehefa tonga aina ohatra zao rehefa teny hoe aina no voakitika dia tadiditsika tsara zay fa tsy te halala ninina koatran'izay tsika fa ny asitrana ny marary aloha no tadiavina dia izay zavatra zay no tadiavintsika resaka vaccine tsika eto dia misy fantaniana zay apetrakareo moa zany hoe fa inona marina moa no antony tsy hidira Madagasikara ao anatin'izay sehitry ny hoe olona anao vaccine zany any ivelany rehetrarehetra any aty Afrika efa vitsy kely sisa ny firenena tsy miditra amin'izany vaccine zany ary anisan'izany Madagasikara tsika raha tsy nikotabay sy ny Flora Valmanana amin'iny resaka hoe hiditra ao aminatin'le alliance Covax na le programme Covax io dia teto foana le fitondram-panjakana efa nanomboka nanao taratasy ihany le ministre ny fahasalamana hoe anao ny inscription ny Madagasikara ao anatin'le alliance Covax
tiako hazavaina kely le resaka io COVAX io moa zany le hoe programme COVAX io. Ny resaka COVAX ho antsika rehetra izay mbola tsy mahafantatra an'izy moa zany dia fiarah-miasa eo amin'ny organisme eran-tany, zany hoe fikambanana eran-tany iraisam-pirenena izay tafiditra ao ohatra ny UNICEF, ny OMS sy ny Banque mondiale, ny organisme hafa, ny collaboration, ny ina moa zany hoe Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. Tafiditra ao anatiny zany ny misy hoe coalition for epidemic preparedness innovations. Zany organisme rehetrarehetra zany no mitambatra miara-miasa ahafahana manafatra vaksiny ho an'ny firenena izay sahirana ataon'le tenena moa zany hoe pays à faible revenu na le firenena mahantra zany, ahafahana manafatra vaksiny ho an'ireo firenena mahantra reo zany dia mbola vaksiny tsy andoavam-bola aloha izy amin'ny voalohany. Ohatra ny hoe zao misy firenena matanjaka anankiray dia manana vaksiny izy ataontsika hoe 500 millions dose, dia ny 5% n'io 10,000 dose na faran'ny firenena matanjaka anankiray no atokany amin'ny firenena anankiray. Fanao zany nahazo Ghana, nahazo nefa zany ary firenena matanjaka zany Ghana zany arabola raha mihoatra n'izany Madagasikara zany. Dia zay le resaka COVAX io zany hoe fahafahana mandefa vaksiny ho an'ny firenena zay sahirana. Fa tsika moa zany miavinavina ny fitondram-panjakana eto hoe zay tsy mila vaksiny fa ny anay CVO ihany. Zay efa mampisy polémika be eto moa zany dia averiko foana le resaka hoe tsy ny resaka arokanjo malagasy na ny mirano zavatra ratsy, fa nanaovanareo an'le CVO, nanaovanareo fitaovana politika an'le zavatra fikarohana zay nataon'ireny imira reny. Le nanaovanareo politika napotika n'io zavatra imira zany raokandro malagasy zany ke nanatoerana nisy azy, fa le avis scientifique mbola tsy misy mandrakizity androany io aza fanandalitra le vahoaka malagasy fa tsy mbola misy zany hatramin'izao mikasika an'izany tambavy zany. Ny CVO plus dia nataonareo io hoe fidiram-bola goavana be ho anareo ary lasa business d'État, lasa bizina, tena hoe bizina araka ny tenin'ny olona ankehitriny, business d'État. Fa inona ny zavatra misy satria le CVO plus ny fanjakana no mividy amin'ny fary-malagasy. Fidiny fanjakana io fa tsy hoe mena maimaim-poana akory meny sy ny fary-malagasy maimaim-poana ny fitondram-panjakana. Mividy ny fanjakana ary tena marché, grand marché public faran'izay lehibe, tena hoe grand marché public io ho an'ny fanjakana, ho an'ny fary-malagasy. Fa aveo izy no zarazaraina maimaim-poana ny ministère, ny institution sy ny sisa any amin'ny mpitandro filaminana, fa amidy ihany koa nefa io. Ny dikan'izany ao anatin'izay dia natao contrepartie le fanekeny le filoham-pirenena hoe eny ary anaiky tsika anao ny vaksiny io ary, fa mbola en période d'observation, zany hoe mbola mitamatama ihany koa zany le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao, mbola misalasala izy ary lazaina mihitsy amin'ny teny frantsay hoe misy refus déguisé, zany hoe manda izy, manda akolaka anao vaksiny na mangatakandro, fa aleo aloha mivarotra sy mandafo an'ireo CVO plus ireo aloha. Ary zay le lazaina teo hoe le tambon'le vaksiny amin'izao fotoana zao dia hoe tsy maintsy ampidirina, tsy maintsy resahana ao anatin'le taratasy, le ao anatin'le communiqué navoaka ny conseil des ministres le resaka CVO, zany hoe ampidirina, tsy maintsy ampidirina atao au même titre que ny vaccin amin'izao fotoana zao le business d'État eto. Eto moa zany mbola azo toezintsika lava be mihitsy na mbola anaovantsika débat zay zavatra zay, zay resaka business d'État zay. Fa ny mamay amin'izao fotoana zao dia hoe ahoana ny itsaboana an'ireo vahoaka malagasy rehetrarehetra reo. Efa be dia be maty raha fa maty be dia be maty, mampitomany havana, namana, olo-patatra. Ny filoham-pirenena raha nanao kabary dia ny teny hoe manomboka zao dia maimaim-poana ny fitsaboana an'ireo olona rehetra marary ny Covid, maimaim-poana ny fanafody, maimaim-poana scanner, dia malahelo amin'ny laza eto androany
fa tsy mariny zany. Mety misy mamay-poana any amin'ny toerana sasany. Fa ny olona izay teo sitrana amin'izao fotoana izao dia miala paosy, miala vola paosy hividianana fanafody. Ny zaraina any amin'ny CSP2 sy any amin'izay toerana misy any dia vitamine C raha misy. Mety magnesium izy. Mety misy indraindray misy azithromycine kely. Fa tsy ny rehetra no misy an'izany. Fa miala vola ny olona. Marary amin'izao fotoana izao mitady oxygène partout. Eto Antananarivo tsy tenena hoe eto Antananarivo rehefa tsy maraka ny oxygène. Fa matériel miaraka ny oxygène, concentrateur d'oxygène sy ny sisa. Tsy maraka zany, tsy misy zany. Miantso vonjy daholo ny olona rehetra. Ny any Mahajanga tsy misy intsony zany oxygène zany efa 4 andro. Efa mionona fotsiny ny olona rehetra manana marary. Ny scanner tsy mandeha any Fianarantsoa, any amin'ny toerana hafa tsy mandeha scanner. Normal raha tenena hoe tao maimai-poana io. Fa le teny filoham-pirenena mihitsiny tsy manaraka an'izay ny réalité. Za eto dia miteny ho iaho hoe rehefa tenenina an'izay le izy dia tena tanterao arak'izay e. Nareo miteny fotsiny fa tsy manaraka ny action. Ny vola laninareo amin'ny zavatra hafa eto moa zany tsy fandatsa amin'ny resaka baolina kitra. Zahay dia tena tia baolina kitra ary tia an'izany Barea zany. Fa be loatra ny antsoantson'ny olona hoe aleo ve lanina any ve le vola fa le vahoaka le efa maty. Le vahoaka efa marary mafy ty. Dia jerem-potsiny. So dia tokony hividianana oxygène, tokony hividianana fanafody, tokony hanaovana vidanana matériel hamonjena an'ilay vahoaka malagasy. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ary eno ny vavakareo rehetra, vavantsika rehetra eno zany. Zao tsika rehetra marary, tsy marena. Fofokanina ny entsika, fofokanina ACAN. Fofony le kanina no entsika teto, resy Barea. Efa marary zany tsika rehetra ny dikany. Marary daholo, marary tena marary. Marary ny aina mahita hoe rakoto rabe, ianona tsy ananina, marary. Tsy manana moyen fidanana fanafody. Mandeha milahatra makary amin'ny voary, ary amin'ny village voary. Mivery-potsiny satria hoe le olona tena efa tena manana forme grave, na efa tena miprésenter symptôme be, no manao les tests aloha, fandaninareo aloha mody. Anetrano nareo no mitsabo-tena. Le olona amin'io efa reraka na ny frena taksina ny bus andianany eny, rehefa mamindra ny olona ny anatin'izay fitateram-bahoaka izay irana. Zany ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao, fa le fitondram-panjakana mampanontany tena hoe misy sa tsy misy eto e. Mbola oeraoera, mbola zavatra hafa no mamay anareo rehetra. Aiza daholo nareo rehetrarehetra mpanao asa soa amin'izao. Ny any amin'ny Kere moa zany zao dia anaovan'ny olona émission any ivelany mihitsy hoe tena zava-doza ny zavatra hoe tsisy mijery ny olona amin'ny Voankere satria rakotry ny Covid indray amin'izao fotoana izao dia ambin-javatra indray zany. Fa le association mpilaza fa mpanao asa soa, le association manao ny asan'ny ministèran'ny mponina, le association manao asan'ny ministèran'ny fambolena. Aiza daholo ireny amin'izao fotoana izao. Zao no ahitana fa tena tian'ilay malagasy ianareo, tia tandrazana nareo. Ary eto koa ny ahitanay amin'izao fotoana izao na dia ao anatin'ny herinandro masina ary tsika, ao anatin'ny lakamisy masina tsika androany. Ahitantsika hoe olona ohatrin'inona no mitondra ary matsiaro an'ireo vahoaka malagasy ireo. Fa ny zavatra misy constat rezahana eto. PDB ny maty, PDB ny marary, tsy recensé, tsy tafiditra amin'io isa ofisialy avoakanareo io. Fa ny ao anatin'izay mbola raha manao projection tsika araka ny teny voalaza teo, dia maizina dia maizina ny lalana izay miandry antsika rehetra any ary tena tunnel lava be. Fa tsy vita ny oeraoera teria iavoloty hoe nanao signature ny Banque mondiale sy fitondram-panjakana fa na 150 millions de dollars entina edina amin'ny Covid. Tsy vola azo zao dia zao io, fa le vola tameritaona efa azontsika antanina fitondram-panjakana aiza daholo, ohatrinona efa décaissé totalement, entièrement. Fotoanan'izao amoahanareo mangarahara ary amoahanareo izay vola rehetra tokony anaovana décaissement efa tapitra ny premier trimestre zao. Dia mila mazava amin'izay ho an'ny vahoaka rehetra, ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra,
zay resanay raha sombamboaka tompona ndraikitritsika hitaka an'izany manomboka izao fa reo vola io natao hiatrehana ny covid hiatrehana ny tiaretina ty zao ny fotoana ilanan'io amin'izao tsika miteny zao tsy vitany fotsiny hoe anao an'izao tsika reharefa hoe crédible ianareo fa nahazo 312 millions de dollars ary fake fa fantatritsika fa mbola isy procédure io tsy androany androany fa ny vola fanampiana tamin'ny herintaona aiza daholy avoay amin'izay ireo vola reo fa tsy mipetraka any amin'ny toerana tokony tsy misy anazy ihany ary alahelo-mbahoaka sy alahelon'ny olona manana ny maty sy marary ny tsy voatsabo amin'izao fotoana zao satria nisy vola natokana ho azy ao nisy volana natokana hiadina amin'ny aretina ao nisy volana natokana hiatrehana an'izany fahasahiranana zany na ho an'ireo orinasa zay tratrany zany fahasahirana tanteraka zany na ny PME ny PMI fa ho an'ny rehetra zay miasa zay lolarana zay ataontsika en première ligne rehetra reo ho an'ny fahasalamana voalohany indrindra fantatritsika fa tsy ampy ny fitaovana ireo mpitsabo sy ireo paramedy sy ireo olona rehetra apetraka reo amin'ny lolarana reo anisan'izany mpitandro filaminana amin'ireny barrage sanitaire sy ireo mpanampy sy mpiasa rehetra mpiasa fahasalamana tsy ampy fitaovana entin'ireo olona reo fa mamony ten'ireo olona reo ary tsy mentsika tsiny raha ohatra ka misy mandaa amin'izao fotoana zao hoe zay tsy hitsabo intsony satria miainay koa nge mba arovanay fa atao ina tokoa moa mpitsabo ny paramedy natao ameliny reo natao hitsabo reo fa tsy ho sakrifentsika ho ataontsika kobay no fitiavan-tenatsika mampalahelo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao tena mampalahelo ary zay no tenenantsika ny tenenana eto hoe nareo zao andray mesure tsy fantatra inona no raisan'ny fitondram-panjakana amin'izao fa ny olona ny ivelany ihany na isan'andro san'andro ary izy rehefa tokony miteny de miteny fa ny antsika asa hiandro rovina indray mbola mitamatama eo indray le filoha-pirenena hoe rovina indray no hiteny inona mesure ao raisiny veto aloha zany tsy te eo amin'ny toerany tsy te eo amin'ny toerany mihitsy satria sarotra ny fandidiana amin'ny toerany satria ny salasala loatra tamin'ny décision zay ndraisina dia mizaka ny tsy erany aina ohatran'izao le firenena sy le vahoaka malagasy androso izy maty be hiteny izy hoe nao confinement sahirana mafy ary tena amodika antsika rehetra raha vao zay ny zavatra mitranga amodika ny toe-karena amodika antsika rehetra satria tsisy azakan'izany intsony le vahoaka malagasy ny any koaniny ary rehefa tsy misy intsony tsisy ny mesure d'accompagnement le vola zay hiatrehana an'izany asa mbola misy otrinina amin'izao tsika miteny zao le mangarara ny takina hatramin'izay mbola tsy hita hatramin'izao ary alasany amin'ny zavatra hafa iny efa miconfirme fa hitanay daholo izy amin'izao fotoana zao any amin'ny lalakafa tsisy idirany amin'ity fa ady amin'ny aretina ty no nandaniana ny vola fantanina mipetraka nisy tomobile 4x4 maro be tamin'ny herintaona nisy an'ireny camionnette be dia be nisy soratra covid reny lutte contre le covid tamin'ny herintaona reny aiza daholo reny amin'izao fotoana zao natao inony reny sa natao marché fictif ihany koa tafiditra ao anatiny le détournement koa ve reny détournement de deniers publics tafiditra ao anatin'le marché fictif ve reny tafiditra ohatran'le écran plat ve reny mitovy an'le resaka bombe à sucette ve reny fanontaniana mipetraka zany ary tsy maintsy hitantsika marina momba an'izany fa eto ny mamay amin'izao fotoana zao iaho hoe inona mesure tsy maintsy raisina fa tsy vitany hoe misy vatsitsinjo ry dia apahan'olona ihany mahazo azy misy tosika fameno ry dia apahan'olona ihany mahazo azy mila an'izany daholo ny vahoaka amin'izao fotoana zao mila fanafody mila matériel ny mpiasa amin'ny fahasalamana mila fanampiana ny rehetra sahirana daholo ny rehetra tsisy fanavahana efa tokoana mbavanantsika rehetrarehetra ngeny aretina amin'izao fotoana zao ary mamay hoy ady hoe le mesure raisina zay androso ianareo sanatry mivava anao confinement dia mizaka ny vokany tsy anao confinement izaka ny vokany ihany koa fa nenay fantatra dia hoe tsy maintsy irosona ny vaksiny io
Fatrantsika am'teny zao novanay antsoavo amin'ny rehetra mihitsy zay afaka manampy an'iza Madagasikara zany resaka vaksiny zany raha hita isauve ny économie ny any ivelany ihany nge ny toe-karena no efa mitsinjo ny toe-karena mitsinjo lavitra zany ny olona salama sy ny olona voaharo sy vita fanefitra no afaka miatrika ny fiainana sy ampandroso ny firenena fa tsy olona marary sy olona maty akory fa ny antsika avela ho faty daholo ve avela ho faty kararana ve ny sanatry ny vavatsy engany eny tsisy an'izany na dia tahian'Andriamanitra tsika eto tsy maintsy mailo amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao hisaorana ny rehetra amin'ny fanampiana sy fifanampiana amin'izao fotoana zao na amin'ny resaka fanafody zany na amin'ny inona zany matsiaro zay fa misy olona amin'izao fotoana zao fanometanana na dia samy ao anatin'ny fahasairana hoe ianona manana zitromycine ianona manana maniebesis ianona manana fanafody vao hitantsika indray ny rokandro omaly hita tamin'ny omaly moa safakomaly ny hitako any anaty tambajotra serasera any le EDA zany rehetrarehetra zany a ho atsika rehetra hoe samy manavitra ny tenany amin'izao fotoana zao hoe miaro ny tenany a dia miaro ny hafa ny geste barrière moa zany dia fanentanantsika rehetra tsy maintsy ataontsika fa le fitondram-panjakana ao anatin'izay anjara ndraiky ny fahasalaman'ny vahoaka rehetra ary moyen fantatritsika fa misy volao natokana ho an'izany fiarovana sy ady atao amin'izany Covid-19 zany fa hitantsika eo hoe atraiza ny fahaizanareo marina fa tao anatin'ny fahasairana kely tsika tao amin'ity herinandro ity fendohan'ity herinandro ity niatrika inona moa zany ny fomba filazana azy niatrika fahoriana ny fitondram-panjakana fa tonga ny andro talata dia tsy maintsy miatrika ihany koa ny fiainam-pirenena amin'izay ary hitantsika eto amin'izay moa zany satria anisan'ny ny anteheran'ny filoha-pirenena ny filoha izay maty tamin'ny alahady iny dia ho hitantsika eo hoe atraiza amin'izay no fahaizany mitondra n'ity firenena satria ity firenena ity atraiza satria anisan'le mpanolo-tsaina sy mpame hevitra anazy no lasa zao no ilaitsika ny olona tena hoe manolo-tsaina ary tena hitantsika hoe olona tena mahay no mitondra fa tsy iandry ananilika ndraikitra any amin'ny hafa foana zay zavatra tenena zay a ho atsika rehetra zay mieno an'izao fandarana zao androany raha ny tena tokony izy izahay ireo a dia efa nanapa-kevitra hoe aleo aloha ho ajanona aloha ny fandarana miara-manonja satria mila miaro tena ihany koa izahay izay nanao an'ity fandarana ity mila miaro tena na ireo teknisianina na ireo izay rehetrarehetra manodidina n'ity fandarana miara-manonja ity kanefa tsy afaka mangina fotsiny ary satria ny fitondram-panjakana tsy tena ao an'izany trève politika zany na ao anatin'izao herinandro masina zao tsy maka an'izany fepetra zany ohatrany tsisy fitondram-panjakana eto efa lakamisy tsika androany fa tsy hita hoe inona ny zavatra mesura tena raisa ilay fitondram-panjakana tsy misy fa mampivarahonjana ny zavatra miseho maheno fotsiny ianao vo hoe manokatra Facebook ianao manokatra hainao manjery ianao dia olona maty olona marary zany no hitantsika eto tsy mety mangina ary izahay moa zany misaotra anao rehetra izay mitondram-bavaka anay sy mirarosoanay rehetra fa izay koa dia mivavaka ihany koa mba ho salama tsara satria raha ohatra ka olona marary no hitanareo eto na famindra-retana ihany koa tsy mahasoantsika rehetrarehetra zany namana elanretsy mazafy moa efa eto ihany koa dia aleo aloha izy indray aloha nomentsika ny fitenenana dia misaotra anao honorable anitra razafy manatsoa ary eto ihany koa moa ny namana fidèle razarapera zay miaraka manatotosa izao fandarana miara-manonja izao manatitra ny arahaba ho atsika vahoaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja na eto toerana na any ivelany iverina tokoa ny fandarana miara-manonja araky nefa nambaran'ireo namana teo aloha ireo fa ny zavatra tiako marina ty am-piandohana dia rahantsika mahita tony tafika andrefa tanàna angamba amin'izao fotoana izao fa loza maro no mifanesy eto amin'ity
nosy Madagasikara ity. Ao ny kere, ao ny covid, ao ny vidim-piainana miakatra, ao ny asa very sy ny sisa tena menamena ny tableau hitantsika amin'izao fotoan'izao. Nametaka somary fanontaniana ny namana Fidèle Razarapera teo hoe ahoana ny fahitanareo menada reny isa zay mivoaka amin'ny ofisialy amin'ny fahitalavitra sy ny anao manjery reny ve mitombona. Dia mafisiko ny teny namana teo hoe mahalasa saina raha ny zavatra hita sy re ininivo ny fiarahamonina amin'ity fahalasana ny olona maro ity. Vao maraina isa maraina ianao vao mijery an'io Facebook io dia ndrehetra angamba dia gaga fa ilo amapolo ny olona nodimandry. Velom-panontaniana ianao manoloana an'izany satria zavatra tsy fahita teto Madagasikara zany zavatra izany. Izay indrindra no amafisina eto ankehitriny satria maro ny havana, namana, indrindra any amin'ny faritanin'ny Mazanga iny tena ranomaso. An-dranomaso isan'andro no iainan'ny olona any satria anisan'ny toerana niditsika ny faritra iny amin'izao fotoan'izao amin'ny fivezivezena amin'ny alalan'ny fitaterana dia mahatsiaro ho very mihitsy ireo havatsika any toeran'ireny amin'izao fotoan'izao. Maro dia maro no olona tratran'ny covid any amin'ny hôpitaly efa namafisiny namana teo ihany koa fa tena tsy maharaka intsony ny fitaovana izay ampiasaina. Eny fa na ny olombelona izay hitsabo azy dia very fanambola velona manoloana ny tsy fahampiana fitaovana entina miasa. Maliny moa Andriamatoa Prime Ministre dia nanamafy mahakasika ny hoe mbola manana concentrateur d'oxygène ny amin'ny arivo antsika. Mba miaingavy tompoko mba asio fanaraha-maso ary ny fampiasana an'izany concentrateur d'oxygène milina izany. Fa alay-panahy zay amin'izao fotoan'izao ny hoe sao dia misy raha tompona andraikitra tsy salama any ka ny atokantranony any no anaovana ny fitsaboana ka lasa ny concentrateur d'oxygène zay tokony ho any amin'ny hôpitaly andraisana an'ireo maratsika ireo no tsy tonga any amin'ilay hôpitaly fa any an-trano an'ireny olona reny sanatriany vava. Ka manainga ny fitondram-panjakana zay mba hijery akaiky satria raha misy tokoa zany concentrateur d'oxygène any amin'ny milina zany na arivo isa zany tsy tokony hitrango zao olana eto amintsika zao. Nanamafy koa moa ny Prime Ministre fa hoe efa alohan'ny anaovana ny réquisition amina orinasa mamokatra an'ity oxygène ty dia maiangaviana mba amokatra arak'izay azo atao an'izany oxygène izany. Raha ny vaovao renay aloha amin'izao fotoan'izao dia orinasa tokana sisa no any manao an'izay famokarana oxygène zay eto Madagasikara. Efa niala tsy namokatra intsony ny orinasa Soam sy ny sisa izay tsy fantatra moa ny antony mazava hoe inona ny antony, mety misy vola tsy voalova sa misy inona fa lasa mitokana tsy amokatra an'izany oxygène zany intsony amin'izao fotoan'izao. Engany mba hisy fandraisana andraikitra horaisin'ny fitondram-panjakana mba hanao réquisition an'ireny orinasa reny satria dia mijaly tanteraka tsika amin'ny tsy fahampiana eo amin'ny lafiny oxygène. Anisan'ny olana ihany koa ny tsy fahampiana amin'ny lafiny toerana andraisana ny marary. Maro ny fitarainana voarainay sy olom-bavam-bahoaka amin'ny fiverenany reny olona reny eny atokantranony rehefa tsy voaraina anivon'ny hôpitaly. Asa fa mametraka fanontaniana ihany zay hoe tena misy tokoa ve ny fanaraha-maso ataon'ny ministeran'ny fahasalamana fa zava-misy iainany vahoaka malagasy zany amin'izao fotoan'izao ny tsy fandraisan'ny hôpitaly ny marary intsony satria hoe feno ny hôpitaly rehetra manerana ny nosy. Atao aiza zany reo mararitsika amin'izao fotoan'izao. Inona ny fandraisana andraikitra maika raisin'ny fanjakana satria aina no resana ary tompona andraikitra voalohany amin'izany fitandrovana ny ainy malagasy zany ny fitondrana indrindra ny filoham-pirenena. Manarak'izay dia iverina kely amin'ny famatsim-bola izay azosika tamin'ny taondasa amin'ity sehatry ny covid ity. Efa nambaran'ny
honorable fidèle Razanapera teo ny maribola hoe tafiakatra hatrany amin'ny 800 millions de dollars ny vola zay natokana hiatrehantsika ny Covid eto Madagasikara. Mety misy ny apahany tsy mbola nivoaka fa raha nisy ny fampiasana araka ny tokony ho izany zany vola be zany dia ataoko fa tsy toy izao ny zavatra ny iainantsika na ny amin'ny lafiny ara-tsosialy na amin'ny lafiny fandraisana tanana anty aretina Covid ity. Eto ihany koa tsy ela akory zay fa nanomboka tamin'ny 7 volana volana Marsa lasa teo dia nivory tsara mpitaona ny teo anivony anteny Mera Rototo tafiditra tao anatin'ny lahadinika fa isy ny ratification na ny hoe fankatoavana ny famatsim-bola zay ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny tetikasa antsoina hoe produire. Ny nahanaitra anay solombavambahoaka indrindra ny aty anivon'ny fanoherana tamin'io lahadinika anankiray io dia hoe efa famatsim-bola zay nomen'ny Banque mondiale tamin'ny herintaona izy io fa nisy apahany tamin'izy io lasa natokana amatsiana ny sehatry ny hoe aretina valana aretina teto amintsika zany ny Covid-19 zany hoe apaham-bola zay natokana hiarovana ny Lemakatananarivo ny faritra Atsimondrano zay ahitana nampita-tafika sy andranona ohatra ary Ambohidratrimo zay hiarovana an'ireo faritra ireo amin'ny tondradrano amin'ny andro fahavaratra zany io vola zay mandeha amin'ny tetikasa produire io no lasa navily lalana nanampiana ary anatin'ny fiatrehana ny aretina. Ny tiana tongavana dia izao efa famatsim-bola tsy tokony tsoforoana no azo Madagasikara ary hitantsika ny fitantanana n'izany famatsim-bola zany fa azo lazaina hoe tsy nahafa-po ny be sy ny maro satria natao ankila-bao zany lafiny ara-tsosialy ny mponina zany ary maro ny fanamariana zay hitantsika teo amin'ny lafin'izany fitantanana zany amin'ny hoe tsy nandeha araka ny tokony ho izy fa amina aitraitra na ihany koa fandanina mepapana zay tsy mifanaraka amin'ny filana no namoahana sy nandanina ny vola famatsim-bola avy any ivelany. Hany mantsy amin'izao fotoana izao ka sahirana tsika indrindra ny eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny fahazahoana famatsim-bola atao anatin'ity taona 2024 ity. Dia eo indrindra no mampametraka ihany be sy ny maro hoe ahoana zany ny atrehantsika anty valana aretina zay hita fa tena me mahery vaky ity amin'izao fotoana izao. Amafisina ny tenin'ireo namana teo aloha ry fitondram-panjakana mba jereo akaiky re ny ahafahantsika mampiditra ny fanefitra eto Madagasikara mba hiarovana an'ireto vahoaka malagasy zay tena very fanambola velona ireto satria ny firosotsika amin'izany dia anisan'ny manapaka ny roy zay tsy hipartahany zany valana aretina izany fa mba olona tomady sy afaka hiasa sy hamokatra ny vahoakantsika eto moa zany dia to manao be marenina ihany raha fitondram-panjakana na ihany koa hoe mitavosavosa amin'izany fitantanana ny fanjakana zany tadio fa tsy miandry ianao atoritory ny aretina ary tsy miandry ianao amin'ity fitavosavozany ity ny aretina Covid zay tranga mahery vaky amin'izao fotoana izao. Hitantsika fa ny olona amin'izao fotoana izao tratran'izy io dia ao anatin'ny 420 ora na 27 ora sanatry ny vava dia efa modimandry. Izany no tokony andraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra entitra amin'ny fiatrehana an'ity aretina ity. Eo moa zany resahana teo ihany koa ny hoe sanatry ny vava ladiny lelany ny hoe hidirantsika amin'ny confinement. Tsy maniry an'izany zahay satria fantatra dia fantatra ny fiantraikany ara-toe-karena eto Madagasikara. Raha tsy teny fotsiny ny amin'ny lafiny fizahatany zay niresahana teo anisan'ny mampidibola be indrindra eto amin'ny kitapom-bola-panjakana zany
kanefa dia tamin'ny taona lasa iny sy ity taona mitsidika ity dia hitantsika ny tsy fandehanana zany fizahatany zany. Eto moa dia maro ny taraina sy antsoantso ataon'ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany, ary indrindraindrindra ny tsy faneken'ny fanjakana amin'ny antsoina hoe allègement na fanalefahana mifakaketra amin'ireny orinasa na hôtely zany na ihany koa ny ireo mpiseradisany zay misehatra eo anatin'izany fizahantany zany mba nangataka fanalefahaketra izy ireo, kanefa dia tao antso an'efitra ihany no azon'ireo mpisehatra ny fizahantany ireo. Eto moa dia natonga hafatra mihitsy izy ireo ny hoe misy ny hetra na ny impôt synthétique zay alaina amin'ny mpiseradia, manangataka fanafonana an'izany izy ireo satria inona moa ny nataon'zareo zany nanomboka tany amin'ny volana marsa taona 2024 ka hatramin'ny volana marsa taona 2024 zay anisan'ny vanim-potoana zay akana ny hetra impôt synthétique amin'izao fotoana izao. Olona tsy miasa very tompoko zay fatapoko fatapirenena ny tsy fandehanana zany sehatra asa zany teto amintsika no takiana ary hoe tsy maintsy mandoa an'izany hetra izany zareo velotaraina satria na ny sakafo ho an'ny vady aman-janaka ireo mpiseradia ireo ara manahirana azy, tsinona moa ny andoavan'ny hetra eo ny volaniditra taminy tsy misy. Zay nisy tomana ny saitsika ao anivon'ny centre fiscal reny mba andinika tsara amin'ny hoe inona marina moa ny zavatra tokony hoe obligatoire na hoe tsy maintsy hanefan'ny olona an'izany hetra an'izany, satria raha sehatra ohatran'izany kosa dia tsapanay fa filambanina raha toa ka terena andohan'izany ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany zany. Eto ihany koa moa dia anisan'ny nandalo tamin'ity firenena ity zany kere zany, misy ny mitsopinenana mihitsy miala ny atsimo zay tonga eto Antananarivo ary andeha hitady ravinahitra any amin'ny faritra zany ary ny atao hoe ny akamaroan'ireo olona avy any atsimo ireo dia manana fandriana avokoa no any amin'ny faritra Mahajanga sy ny manodidina iny. Voalohany aloha dia miantso ny ministera-mponina satria raha hitantsika reny fahatongavan'olona maro amanjatony eo amin'ny gare routière reny andro vitsivitsy tsy homan-kanina, mitazana fotsiny zany ministera-mponina zany eto amintsika. Toa heverina toa tsy malagasy reny olona avy any amin'ny faritra ireny, efa niainan-kere izy ny alantany tonga eto izy tsy misy pirara ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana an'izany aonanana mianjady amin'ny vahoaka mandinika izany. Antsoavy re tompoko ny atao so dia mba mila dinihana ihany zany sehatra zany fa niala tany amin'ireny toerana tany atsimo reny ange ireo olona reo raraky ny resahanjareo amin'ny ainao manjery dia hoe ny any lova teo ampelantanany namidy, ny any fananana kely teo ampelantanany namidy mba elana amin'izany toerana zay tratrany ahitany tsy ahafahana mamokatra zany, andeha hitady izy toerana zay ikaramana ka ahafahana mamelona satria aleo maty rapitso tondray maty androany. Raha ny vidin'ny tany izay any amin'ny faritra atsimo amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana izy ireo dia tany amina hektara dia amidy raha hetsy roa hetsy, zany no hany hividianan'ny olona ny any fananan'ireo olona reo mba ahafahana mitsoponenana aty Antananarivo na ihany koa andehany amin'ny faritra hafa. Eo amin'ny izay tsy fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana zay no mahavariana hoe tena efa généralisé ao anatin'ny gouvernement iray manontolo mihitsy ny fitavozavozana sy ny tsy fandraisana ndraikitra manoloana ny zavatra mianjady ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ka fotoana tsy anginana ny tsony zao ary iantsona mihitsy atsika vahoaka malagasy ny tsy angina fa hiteny amin'izay fomba rehetra mba hanairana ny fitondram-panjakana fefandimby atolana fa tsy ankoditra itsony ny fahoriana zay miandra amintsika ka anaovantsika antsoantso zany
mba horeny ny sofon'ireo mpitondra fanjakana fa tsy nomena azy ireo akory ny fahefana hitantana ny tany sy ny firenena dia anaovany ankilabao antsika vahoaka malagasy ny takalon'izay manana ny tamberina andraikitra tandrify azy avokoa ny tompona andraiky mpanjakana tsirairay ka izay tamberina andraikitra izay no takinay amin'izao fotoana izao ary ity fandaharana miara-manontsy ity tsy mitsahatra ny manaitra ny fitondram-panjakana hitodika an'izay fandraisana andraikitra mba ho amin'ny tombontsoa imbonana ny vahoaka malagasy zay fa tsy tombontsoa an'olombitsy akory no ametrahana atsika na ametrahana anareo indrindra ao anatin'izany fitondrana mpanatanteraka izany dia manantena an'izay fandraisana andraikitra ao anatin'ny fotoana fo zay vahoaka malagasy fa tena tafalatsaka anatin'ny fahoriana lalina sy ao anatin'izany hoe very fanambola velona ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy hitanitsony zay lalakale ary mitady zay ho arapakara anisany tena sarotra noho ny fahaverezana asa maro eto amin'ny tany sy ny firenena eto ihany koa moa zany dia hiantratrerina trano ny fiara-metatsika vahoaka malagasy amin'ny fanajana ireo toromarika rehetra amin'ny fiatrehana nyity valanaretina ity mba samy andray andraikitra tandrify azy ny tsirairay satria misy ihany koa ny andraikitsika vahoaka manoloana any fiatrehana nyty aretiny ity dia mifanajana nyreny fepetra ara-pahasalamana rehetra zay inona fifafantatsika tsirairay avy dia mbola eto moa ny namana Fidèle Razarapiera mbola anoyany izany resaka na adihevitra zay eto amin'ny fandarana miara-manonja koa dia atolotra azy indray ny fandraisam-pitenenana tompoko manamafy an'ilay resaka nataony somam-bahoaka ilay raha tsy mazavy teotsika hoe eo amin'le fifanentanana eo amintsika samy malagasy zavatra mahagaga mihitsy tena na tsy te ino aza ny saina raha tsy hoe nga ohatra ny fahalasana ny mpanakato tatansa teo dia hita hoe noho ny izy hoe tera-baosy ohatran'izany niteraka n'ilay fahafatesana fa rehefa maheno ianao an'ilay hoe mpanakanto no domandry mpanao politika no domandry mpikaroka no domandry profesora no domandry ty olona rehetrarehetra manana ny maizy azy teo amin'ny fireneny ity no domandry dia alay-panahy foana zany ianao hiteny mpanao gazety rehetrarehetra alay-panahy foana ianao hiteny hoe mandripaka le covid zany na dia misy azy miteny tsy covid nafaty ny havanay izy ndray d'accord tsika fa lay fifandrifina ao anatin'ilay circonstance amin'izao fotoana izao mihitsy dia lasa foana zany ny sainao tsy mety malitsika zao vao samy niarany tretsetra n'iny daholo hoe na dia faresabe teo aloha teo nodomandry ny mpanakanto-drina raha mamonjy ohatran'izany dia hoe tsy nodomandry dia nodomandry indray zany dia lasa foana zany ny sainao hoe mbola ao anatin'ny fitsaboana sy ny tariny dia tonga dia simba zany ny sainao mieritreritra zay nefa ianao mahita eny an-dalana olona tsy tahitra mihitsy mijoro tsara eny amin'ny arabe amin'ny sisiny arabe tsy manao arovava tsy manao masika mandeha eny amin'ny arabe tsy manao masika tsisy bedy io zay le zavatra tena magaga atsika zany ao anatin'ilay izy reny le hoe manao fanatanjahantena mibara dia mitangorona mijerenyreny misy zavatra kely mitranga dia mitangorona etsy mitangorona ery le fitangoronana tsy lera zany amin'izany tsisy bedy io zay zavatra rehetrarehetra zay le mahatonga atsika hiteny hoe fa maninona mbola misy manamaivana zany n'ilay fisian'ilay valana retina eto amintsika amin'izao fotoana izao hoe tena mandripaka ane le izy re olona ary tena hoe mila ny fiaraha-mientany tsirairay fa imenimenitsika raha ohatra ka hoe io le apetraka io moa zany nefaraka ny apetraka itelo manada teo hoe tsy vahaolana ao anatin'ny tiraraha ty na ny tany mandroso tany manan-karena nge ny any an-dafy nge manao confinement ane ka etohana ny zavatra rehetrarehetra aka ohatra fotsiny tsika tsy amin'nosy Maurice nge ka manao confinement ane ka mahazo fanampiana le olona any an-trano fa eto amintsika nge rehefa manao confinement raha tsika malala fa nitosika fa meny tsy tonga any amin'ny tokony andehanany ny olona tsy tokony hazo ndray mahazo noho ny tsy fahaizany mpitondra fanjakana manao mizara fotsiny ary dia efa tsy hainy
maika moa fa manome efa zaraina zao are tia omena an'le olona sahirana any amin'le tsy sahirana indray le izy ny tonga hitanao mihitsy hoe tena misy tsy fihezana an'le izy dia eritrereto hoe hiditra amin'izany tsika tsy aleo ve mitandriny tsika dia tsy miditra amin'izany dingana zay tena hita fa mamotika ny tseam-piariana zany satria mbola tsy zakany toem-piaritsika la hiditra any amina resaka fiboany tsy zakatsika zany ny antony maharefotsika ara-pivelomana mihitsy tsy vita rehefa maharefo ara-pivelomana tsika mbola tsy mivaky loha maharefo ara-toetsaina koa satria ve manelingelina anao le miainao anatin'le izy dia tsy arovanao ny fahasalaman'ny hafa mpiray-tandrazana aminao arovanao ane tsy avon-tenanao dikan'izay miaro ny mpiray-tandrazana aminao ianao hoe zay le zavatra mahatonga atsika tena hoe tsy mitsahatra amin'ny manentana ary natonga anay mbola nanaitra ny fitondram-panjakana raha hoe tena andao asiana trève ino moa zay le hoe antso anefitra ny anay tamin'iny ny antony iny dia hoe misy organisation mihitsy zany atao iarahan'ny olona rehetra hifantoka amin'ity valana retin'ity ka mila mifanaiky tsika hoe ok hifantoka amin'le valana retiny tsika inona ary ny atao inona ary ny vahaolana mahatonga le mpitondra fanjakana vao nametraka an'le hoe ny antsony akademisianina zay dia efa midika zany fa manilika mihitsy izy hoe zahay ihany no mitantana an'ity fa tsy mafy no mipestation choléra io e zay foana ange le toetsain'le mpitondra e tsisy eto amintsika mihitsy zany solidarité zany na inona ino eritreretinao satria ary zareo ihany metrehitra izy ny mahay manao an'io rehetrarehetra io dia hotsika ok ary fa aza miteny tsony indray raha pitsy rafaka pitsy rehefa hiteny sy anakian zay aty amin'ny lafiny ara-politika hoe tsy andro ny fanomezantsiny zao anometsiny anareo zay satria nareo belo mafisofina tsy lahitra tenenina tsy lahitra anarina ianareo ny afaka mandeha mitsabo tena nivelany fa le vahoaka malagasy tsy tombotsony ny hôpitaly ny mpitsabo ary tsy manakitsabo satria tsy ampy le fitaovana iarovan'ny vatany ny ianareo ny marary a tsy omenareo CVO plus fa alefanareo any la réunion ny namanareo marary nareo ke rehefa marary dia evasaniny nareo ary tsy mahatoky mpitsabo malagasy akoriny io CVO ivavahanareo androany io tsy rirahinareo rehefa marary lasy nareo makary ngany any la réunion mampiasa CVO mba asehoy sariny zay nalefanareo any la réunion raha nisy nitsabona tamin'ny CVO so ihany moa fa nisy ny ED1 dia iny zao dia ao zao le voaka malagasy jereo tsara rehefa fantatry ny olona fa hoe efficace le zavatra na hoe misy tsirom-panantenana ho efficace ifandrombahana ohatran'ny tsy teo lany le izy tsy misy fampitadiavana mihitsy aiza misy an'ity ED1 ity ny CVO nareo le mitsavovina any amin'ny pharmacie tany amin'ny grande surface ny embidy isan'andro fa telonjato zay raha disa zay ny farany dia tsy hitako tsony nanjavona ny jery any rehefa niditra an'ireny hoe score hoe soprite fa tsy hitako tsony any amin'ny pharmacie zo mahita an'le boîte kely indray sisa zao fa eo mba milahatra ihany no le pharmacie eo fa zavatra fa vidiana satria zay io rehefa mahomby le zavatra ataonareo tsy mila dokam-barotra akory io jifo lany ka nisy dokam-barotra na ED1 zany lany tsisy fandrombahan'io loatrany tsy teo satria ahitan'olona fahombiazana le izy na dia kely fotsiny areo ka misy tsirom-panajana mety ty fanafody ty miazakazaka ny olona makany androany tsika matoa fanafody ny vaksiny fandrombahana jereo tsara ny adiny européenne tamin'le mpanao vaksiny 29 millions dose tany Italie natao saisie ny antony ny anglisy ny ala tao anatin'ny vondrona européenne nefa le fanafody alefa ho any zareo anglisy tesitra ny européenne hoe meo aloha zahay fenoy aloha ny eto amin'ny faritra Europa zay vao makany amin'ny zareo britannique ty satria izy ny ala tao vondrona européenne tsinona ka misy fetraikany le fanapa-kevitra andraisinao ara-politika dia ozy n'olona nareo tsy européenne ho an'ny européenne aloha ty vaksiny ty hifandrombahana amin'ny vaksiny mifampiresaka ny allemand ny frantsay ny rosianina inona ny antony fampiresana le Sputnik V vaksiny zany fantatsika tsara zany Poutine zany zany Merkel zany zany Macron zany fantatsika ohatrany ahoana fifandraisana ara-politika an'ireo fa androany fahasalamam-bahoaka Sputnik V vitan'ny rosianina zany zay ny andeha anaovana an'le fanoizana an'le famatsiana le resaka vaksiny satria manina marary ny azy ny vahoakany mila vaksiny ny ranonanahary ane zao ny mandeha
fa itoetsainareo io koa mila vaksiny miazaka zany amin'ny vaksiny tena hitanao hoe tsy mbola resy lahatra mihitsy le fitondram-panjakana hoe tena le vaksiny ny vahaolana rehefa zavatra maresy lahatra nareo mihitsy ny moeraoerana azy voalohany ary ny fihetsiketsehanareo kaparanareo resy lahatra tamin'ny vaksiny draydraydraydraydraydraydray oketsy efa nandeha jet privé mihitsy nareo nakany fampiresaka tamin'ny anina nakary ampidirinareo mivatana mihitsy zao olona rehetra avy any ivelany zao hoe inareo fa mifampiresaka aminy atongava vaksiny te Madagasikara rehefa resy lahatra nareo be fihetsiketsiany nareo rehefa resy lahatra ary zay nahitany olona hoe tsy resy lahatra nareo satria tsy mbola mivoaka le fihetsiketsiana ataonareo le mahazatra ny olona nge mitaratra nareo amin'ny fihetsiketsiany rehefa mizavatra maresy lahatra nareo dia fihetsiketsiana ny lasa loha dia rehefa mbola tsy be fihetsiketsiany nareo dia izy ny mbola tsy resy lahatra reto mpitondro reto amin'ity vaksiny ity raha ny oeraoeranareo tamin'ny CVO zay tsisy gasy matin'ny Covid mihitsy teto fa androany marariny le Covid ny olona tsy eritreretina marariny Covid tsy marariny Covid publication tsy marariny Covid na le fanentananareo amin'le izy andao atao zay tsy ampianaka an'le izy tsy ohatra le fipetra taminareo voalohany vao hoe nisy le izy tamin'le voalohany ary atao hoe mavamaivana fa ny fihetsiketsihanareo tamin'izany fotoana zany teneny olona hoe ampanaovina zao ampanaovina nry mivoaka daholo ny BRDM mivoaka daholo ny rehetrarehetra maramila makatsy mamafa tokotany makary zao ohatrany hoe tsisy Covid eto Madagasikara ny fieritreretana anazy noho le fihetsika le mpitondra fanjakana fotsiny satria amin'le mpitondra fanjakana ohatrany hoe zavatra tsy misy zany nefa ny olona miara mitantana aminareo ary vo fa mavan'le fanjakana le izy satria maninona mbola le CVO aloha ny azy akany CVO na sitranaka CVO ny any ny ampiasaiko ka CVO ny aty CVO ny ary CVO ary tsisy mpanjifa zaraina ministera ngena sena mividy an'le izy terena ministera hoe vidio zany dia iny mizara hoe zaraina le izy zaraina ny CVO matoa tonga any amin'olona fa tsy hoe tena resy lahatra le olona dia mandeha eo dia oa tsy misy zaraina mividiny ary miakatra isan'andro zay ny olona rehefa resy lahatra maninona tsy hita le fanjakana mandray andraikitra manoloana an'izany hoe inona ny tokony ataontsika manoloana an'le izy fa tsy mifantoka amin'io fa atreto ny rehetra dia mahita hoe vaksiny aloha tsy adala ny Amerikana ny Covid nge tsy avy aty Madagasikara ny atombohany fa tany Chine maninona ny Sinoa mampiasa vaksiny raha firenena isan'ny vizana be indrindra nge dia ny Amerikana maninona izy mampiasa vaksiny ny Européenne maninona izy mampiasa vaksiny dia tsika androany no tsy taitra ao anatin'izany nefa fa misy voa eto amintsika eto zany tsika dia tena mametraka hoe aleo misoroka toy izay mitsabo mila mafisina zany ny fahatongavan-tsaina antsika tsirairay avy ho anay eto amin'ny miara-manonja zany dia tena manentana antsika voaka malagasy rehetra ka manaraka nyity fandaharana ity ny fiarovan-tena tsara indrindra aloha dia ny fanasantsika tanana ny fampiasana nyreny gel samihafa reny huile essentielle samihafa reny ravitsary baume fosy zay anananao rehetra ampiasao daholo fa mety fa azadino mila mitondra masika ianao isan'andro mila manao masika ianao naizanaiza leanao efa tsy fidronay manao ty fandarana ity dia tsy manao le masika ary zay mahatonga ny hitanareo tsara misy elanelana zay mandeha tsirairay zay mipotra eto amin'ity écran ity satria mielanelana tsara mihitsy ahafahana mifampiarina zay sam'izay ato ary miova mihitsy zany le endrika ara teknika n'le fandarantsika noho ninona noho ny fiarovan-tena ao anatin'le resaka Covid noho izany dia tena miteny aminareo zay hoe aoka mba tsy hisy olona intsony na iray aza anamaivana n'le fanaovana masika na eny an-dalambe zany na eny an-tsena zany mahita anareo miresaka eny an-tsena oataoata mihitsy miresaka amin'izany hoany ery tsisy masika fa eo ohatrany hoe mbola miontsika hoe misy tsisy zany aretina zany misy le aretina re olona fa dia aoka tsika mba hitandrina tena manentana raha ohatra ka kafizinareo ty fandaharana miara-manonjy ity dia raiso tena hoe ho zava-dehibe amintsika ny fanaovana masika aza miandry polisy isava aza miandry zandary andeha isava na hoe misy polisy dia apetaka le izy fa apetao foana iny vao mivoaka ny trano ianao
zay ny tena fanentanana lehibe indrindra le masika dia manasa tanana amin'ny savony a dia efa mety matetika io zany mila miaro teny ianao a fa ny fiarovanao ny tenanao ny arovanao ny hafa ihany koa iverenako tsara le zavatra nisy a fa raha jerena ny valana retina tamin'ny andro ny era Jonaro Mampianina zay lazaina fa nandripaka teto Madagasikara kokoa noho ny Covid fa ny vola lanitsika tamin'izany a kely kokoa noho ny vola lanitsika amin'izao fotoana izao nandaniana vola be ty resaka Covid ty fa mandraka androany mbola tsy misy fijanonany valana retina tamin'ny andro ny era Jonaro Mampianina ange tao anatina volana vitsivitsy dia zay dia tapitra dia tsy nitoytsony ary azony tsaboana tsara ny pesta sy ny valaretina tamin'izany fa zao ane ty Covid ty tsy mety misy fahataperany mitoy isan'andro forme grave efa manarivo ny olona tratra fa 2 arivo mahery tsika zao dia mbola ilaza ihany ndray koa ve zany fidinam-panjakana io fa tsy mafy no mipesta sy ny choléra ndray io nanahirana le izy a ary zay zavatra zay a no mahatonga anay sarotiny zany ao anatin'le izy hoe raha tsy tsika no manao ezaka fa io fitondram-panjakana io ny andrasantsika dia ripaketo tsika fa io fitondram-panjakana io tsy capable na hiaro atsika ary pirofo mitoaka amin'ny tendany rehefa zareo marary tsy eto amintsika izy ny tsabony zany ke zavatra tena manahiranao anatin'le izy ary za aza manahy fa reo mpitondra fanjakana reo a maro am'ireo nefa vita vaksiny manahy an'izany a na ny fianakaviana akaikin'ireo fa isika no tsy vita vaksiny manampy miezaka zay ataony président Marc Ravalomanana antsika eto miara-manonja misitona ny sainy reo eo anivon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena anampy amin'ny Madagasikara mba hahatongavan'le vaksiny aingana ty rehefa tsy apiditra fitondram-panjakana na mitavozavoza fitondram-panjakana dia anareo mpiara-mombonantoka no anaovanay fangatahana amin'ny vatana mihitsy hoe apio zay mba ho tonga aingana ty Madagasikara ohatra ny tany afrikana rehetra fa manao vaksiny mba ho vita vaksiny ny gasy tsy mampaninona aloha zay mpanohitra ny manao anazy voalohany e tsy olana zany fa vonona amin'izany zay fa antsony ataonay aminareo mpiara-mombonantoka hoe ataovy zay atongavan'le vaksiny aty fa za iny anao modely voalohany rehefa tsy anao ny fitondram-panjakana tsy terena koa ny olona anao vaksiny ary zay miafina ambadika zay le fitondram-panjakana hoe tsy terena le fanaovana vaksiny dia io izy mitavozavoza io nefa ny zava-misy rahantsika malala hoa mandripaka karazan'olona samihafa ny olona fantatra fotsiny nge reny entsika reny hoe nodimandry ihany fa ny any amin'ireo ataontsika hoe sikajina fiarahamonina any amin'ny klasy zay any amin'ny faritra iva sotra zany tsy fantatsika ny ohatry ny ahoana ny tranga misy any tsy fantatsika ohatry ny ahoana ny aina fo ihany tena manahy mihitsy tsika ao anatin'izany hoe grave ty zavatra misy ty mahatonga ny ana majanga manao antsoantso mafy be ohatran'io tena fa mafy le zavatra misy tsika nefa miaina amin'ny zava-misy miaina amin'iny tsika miaina amin'ny resaka ravitsary tsika miaina amin'ny resaka baomma fosy tsika zany ne ny aina tsika na io fanafody io nge tsy maraka azitromycine zany ne zavatra lafo ny plakety anankiray farafamorany zany eo amin'ny 7 farafamorany a nefa tsy maintsy hoaninao ao anatin'izay mila malany ianao a plakety anankiroa farafakeliny no dia eritrereto fanafody mbola miaraka aminy raha hita zay nge ny olana amin'ity raha ty le fitondram-panjakana tsy capable amin'ny tsabo matoa misy ny ainana foy zany dia tsy navita ny tsabo fa mbola tsy manao fanentanana mafy be koa tsy fantatro miandry ny tsy haiko izy ao anatin'ny fitondram-panjakana hoe tena marary be ndray ngamba zay vao hoe atao amin'izay anao fanentanana sy rehefa ny akaiky antsika ty voty fa dia tsika eto amin'ny miara-manonjy aloha zany dia tena manamafy
na dia teo aza zao zay sosikevitra rehefa zay dia hoe andao tsika iverina manao fandarana dia atao fandarana ray tsika manao le fanentanana satria ty zany ny afahantsika manao rehefa tsy fanometanana le fitondra fanjakana hoe ny hery velona rehetra ny fanometanana ny fandrimbona amin'ny ady atrehana n'ity covid ity dia miverina zay ato anatin'ity ary dia manentana anareo voaka malagasy rehetra ary manome tsiny ny fitondra fanjakana zay mitavozavoza manoloana an'io na dia teny izy ary hoe tsy andro fanomezan-tsiny ndray zao dia hanome tsiny zay rehefa ohatra ka hita fa tena hoe tsy araky ny tokony izy fandraisana ndraiky dia fa hita moa zany izy zao matoa hoe tsy maharaka nge na lafo be ny oxygène dia fa grave be nge zany tsy maharaka le fampitaovana tsisy na tsy ampy tsy fantatro hoe inona ny andrasan'ny fitondram-panjakana io zay vao tonga saina hoe manana didy amin'reto vahoaka reto ka izy dia zareo nge matahotra zay zavatra mampime ao anatin'le izy le izy tsy rarahiny fa raha misy olona voan'ny covid nga izy masampotra eo miala lavitra nge izy sa tsy te tantara zavatra betsaka eto aminareto moa fa tena matahotra an'io koa izy hoe misy olona voan'ny covid na misy olona matin'ny covid dia tsy sa mamangy eo le mpitondra fanjakana amin'ny fatahorana an'le covid ka zavatra tahorana zay maninona raha atao ny tsabona anazy ary ka tsy hoe matahotra fotsiny koa ianao dia any ianao manempoka any an-tranonao any dia miaro vatana rery any ianao fa ianao ny tompona ndraiky ianao no mitondra androany dia andrasanao an'izy ary le izy le vahoaka ny tsabony tenany samy rery eo io tsy vita amin'ny teny fotsiny hoe milana CVO e mininana CVO ary mbola marary zavatra zay le zavatra tiatsika tenenina hoe le fanentanana mihitsy eo ampelantananareo daholo ny fomba rehetra fanamanao an'le fanentanana inona tsy anaovan'le fitondram-panjakana an'le fanentanana inona tsy andraisan'le fitondram-panjakana fipetra hoe tsika dia tsy maintsy mametraka io tsy mila manasazy zany tsy voatery anasazy ianao fa ny fametrahanao an'le fipetra hoe mila mipetraka mila manao masika daholo ny olona rehetrarehetra mila manaja ny elanelana ny olona rehetra mila tsy mitangorongorona ny olona rehetra fa tsy ianao indray ny miantso ny olona hitangorona ianao nge manao an'le modely le fitangoronany ny rahantsika nahita zany ianao ny tokony misoroka an'le fitangoronana voalohany ianao indray mampitangorona olona voalohany mampalahelo le zava-misy a fa eto mo apetrako foana hoe ny tsy anyriny volo amin'ny andrina ane dia nienatra fa rehefa tsy enatra dia boronina be ny tapik'andrana fa tsy mampaninina an'ireo mihitsy zany ny problème mampitondra androany dia ny toerany aloha ka tsy le vahoaka entina mihitsy manahirana na le famboa fakanareo fipetra moa dia efa tsy tenenina tsony de poids de mesure isaka zay mandray fanapahan-kevitra zany efa zavatra tsy mahagaga zany rehefa iza dia atao inona dia rehefa iza dia atao ahoana anaovan'ny olona fanamariana foana zany androany a rehefa manao fampitahantsika moa amin'ny fiatraikan'ilay fipetra zay niraisina fotika amin'ny fiarin'ny olona marefo le vahoaka malagasy tsy vita marefo amin'ny resaka ara-pahasalamana fotsiny fa tena marefo ara-piariana tanteraka mihitsy ny fiarin'ny olona nge tsisy mbola mandeha ny fanapa-kevitra raisinareo a tsisy zavatra araka ny tokony ho izy dia jereo nge fa hitotsika zao a afaka volana vitsivitsy satria fa volana avrily tsika zao afaka ray volana nge tsika dia miditra elefery tsy fantatro raha takatry ny fanjakana ny fiatraikan'izany zavatra zany ao amin'ny lafiny ara-toekarena hoe afaka ray volantsika dia miditra elefery dia ny olona nefa androany marefo ianareo tsy capable fa nieritreritrareo ala masine fa mivatanareo sarety eritreritrareo 4,5% nareo a dia
ny elefi zao efa mandeha tsy matakatra n'le vitesse tadiavinareo nareo dia rapide hoe zany tsika any amin'ny elefera dia ho avy re nareo dia hoe ampiakarina indray koa venetra mba hatratrarana an'io tsy aleo ve nareo androany dia efa mireconnaître hoe tsy afaka raha nga zay dia mibaboka mihitsy aloha hoe tena ilana tsiny aminareo ary voaka malagasy fa tena nanofy zay tamin'izy iny fa aika tsy izy everina efa tena izy kay nofy le 4,5%. Izy nge tsy possible mihitsy ny teny daholo ny olona rehetra mba mahay mamaky sy mahay manaraka toe-karena rehetrarehetra hoe tsy possible io ny ministre fitantanam-bola zao fitondram-panjakana zao ihany miteny hoe possible zany androantsika ray volana mialohany idirantsika any amin'ny LFR mba hamporofoy aminay monsieur le ministre amin'izay ary mbola possible io e ampiakatra etra rapitso rafakapitso amin'izao olona sahirana zao isy velo sarom-bilany eo dia mba miteny aminao aho isy velo sarom-bilany eo mifampidinana etra ary zao ny zavatra tokony hahafahana hiatrehan'le olona izy donc nareo zany androany tokony mifona amin'le vahoaka mihitsy hoe tena alohantsika anaiky fa tena diso daholo ny zavatra ny refepetra ny raisinay a fa mba hahafahanareo vahoaka malagasy rehetra miary miaina kokoa tsika andao ahena ary ny etra fa ny fanjakana ny tady ny vola rehetra hoe ahoana ny lalana hitana an'izany dia ajanony amin'izay ty oeraoera anao stade e anao andry e anao anitsy e tramway e ine téléphérique e avatra tsy mamany le problème malagasy rehetra ty ajanony any dia andao mifantoka amin'ny tena hoe inona le problème le malagasy androany a dia zay ranga jerena Andriamanitra nanomefanareo tsy ambinina tena nomeny anareo le fahefana hoe io le fahefana hoeto fanareo mihitsy tsy mahay mitondra mialatsiny a teny an'izany ianareo fa tena tsotra zany famakiko an'izany zavatra zany a fa zay no hitranga eo rapitso rafakapitso avril tsika zao no miresaka hoa raha tsy hoe ataonareo fetinareo ka ty andro androany ty dia zay zavatra hafa voaloha volana avril ty fa raha tsy anao an'ity ho fetinareo nareo dia tena hoe mila manaiky nareo amin'le voaka malagasy rehetrarehetra atsoy raha nga ny olona dia mifona mihitsy nareo hoe tena fony e fa tena tsy afaka ty zavatra ty tena tsy afaka ange io e mialatsiny aminao monsieur le président fa tena tsy afaka io raha tomobile zany tsika zao io a dia eritrereto hoe 4x4 raha tena double pont tena Land Rover mihitsy ny entinao fa ao anatin'ny fotaka tena amin'iny Tuliara 2 amin'iny tsy anesia tena fotaka mandrevo igny ao zany ianao androany raha tsy misy mitarika io tsy tafavoaka aza mieritreritra hoe asiko crabo e asiko an'izao hoe aleo mitady tracteur tsika na tsy haiko inona hitarika an'le izy aloha zay vao tafavoaka tena raikitra anaty fotaka mihitsy io fiara io am'izao tsika miteny zao a raisy fotsiny zay teneko zay tena ataoko hoe kajy théorique zany teneko zany calcul théorique zany teneko zany hoe raha farak' zay afaka tena hoe manao mafy zany a ray isan-jato ny taux de croissance raha afaka hoa tsika zao -4 fa enao aza manaiky ampiason'ny olona hoe ka mety io président fa raiky poy inona moa le filaza anazy tamintsika nanao tao amin'ny travaux de commission tao amin'ny resaka commission finance hoe misy raiky poy io ze misy formule ozy anaovana an'io raiky poy dia hoe ty anananty dia resaka calcul io tsy calcul zany monsieur le ministre mialatsiny aminao monsieur le président tsy fantatro hoe inona ny tena fifandraisanao sy ministre ny fitantanam-bola io fa raha mbola io ny ministre fitantanam-bola anao mialatsiny taraiky etotsika fa za tsy miteny aminao esory mety aminay mpanohitra mihitsy izy io veloha iaoko amin'izay nareo retsitako zay ke tsy ny politika ny atao e tsisy miteny aminao mihitsy hoe esory fa raha io fotsiny aloha ministre fitantanam-bola anao taraiky tsika fa azonao tazomina mihitsy izy fa mety aminay mpanohitra
fa eto zany tsisy resaka kajy ambolona tabatra zany fa ny réalité jerena hoe inona ny zava-misy. Monsieur le président, ameko kajy tsotra ho ianao voalohan'ny volana avril androany afaka ray volana mahery kely dia mivorona teny mera-pirenena ny lahadinika anay amin'io dia teti-bolam-panjakana fanitsina teti-bolam-panjakana ndray zany io. Dia inona no ataonareo amin'izao na nikajy ny zavatra misy ary za mino fa ny bokin'io indray raha atao io LFR io efa ho tapitra indray fivoriana io voaty le boky be avy any dia ho ataonay amenina fotsiny ndraiky hoe amenina dia lany indray ny LFR fa zéro ihany ny vokany rehefa avy eo. Monsieur le président miteny aminao mbola ho zéro ndray raha ohatra ka tsy mino an'izany teniko zany monsieur le président atso ny technicien ny ministère fitataram-bola dia antanio an'zareo ny arbitrage zao hoe atraizitsika ina daholo nefa nijerevana amin'izao zany ho ahitsy ao anatin'ny LFR mba antanio za tsy maheno mihitsy hoe inona ny asa mandeha ao anatin'izany araka le teneniko anao teo hoe mba avoay hoe financement externe jerentsika ohatrinny lasa ny telo volana voalohany monsieur le président dia avoay ny financement externe raha misy za tsy mino hoe mihoatra ny 10 milliards avoay dia ny investissement koa ohatra zay ianao manabarabara ny investissement nataon'ny président Erajonary Mampany mba avoay hoe firy indray ny investissement vitantsika tao anatin'iny telo volana voalohany iny efa telo volana voalohany zay lasa efatra ny telo volana ao anatin'ny herintaona monsieur le président ny fanefantsika efa anatin'ny LFI etiko tenenanao ny ainga LFI tsika taty amin'ny volana décembre mandeha telo volana voalohany janoary févroary mars miditra tsika telo volana faharoa avril mai juin telo volana faharoa raha rongatry covid io zany dia efa miteny aminao zay hoe raha mianakendry zany fitondram-panjakana malagasy tarian'Andriamatoandro Rajoelina filohajaina mambahoaka manao confinement anaty rano aloha telo volana faharoa miditra tsika telo volana fahatelo jolay dia augusta septembre efa anao LFI indray zay aorinan'izay enim-bolana zany ny lalovanao an'izay rehetrarehetra zay dia tonga LFI tsika monsieur le président sarotra zany kady zany tika reny eto ny resaka réel io fa io tsy vue de l'esprit zany io zany tsy hoe dessin animé ka ataoko mitela fera fipasoany tao mijery dia mety fa réel io tsy film fa tena izy toekarena ny resaka reo vao io mandrorona dia fantatra ohatra ny ao na fetraikany noho izany misy zavatra tena miliverenanao mafy be mihitsy zany amin'izao fampiroboroboana sehatra tsy miankina zany ny tena mampiakatra ny tahany io resaka ara-toekarena io ianao mila manao fampihavanana ny tenanao amin'ny mpandraraha mihitsy ianao mpandraraha malagasy fa tsy tafavoaka io tsy zay fotsiny io tsy fivimpamaha fotsiny io fa misy mpandraraha salatsala ny majinika be da be any mamitrana anao fihavanana amin'ireo zay ne bedy rehefa maome sosikevitra nareo fitondram-panjakana hoe nareo koa mbola maome sopapan'io fa zay malahelo ale firenena tsy fotsy vaty zay mbola miteny mananatra anareo satria zay responsable olom-boafidy daholo inge zay eto ambony plateau reto ny fidin'ny vahoaka hitantana ohatra anareo mitondra amin'izao fotoan'izao io koa manana didy zany zay amin'ity firenena ity fa raha ny sitrapony anareo avelany anareo retsitra any mbola miteny anareo zahay hoe mamitrana anareo fihavanana amin'ny sehatra tsy miankana aza mitondra ampo-po manaovinareo fanafarana an'ilay vaksiny farak'izay aingana mba hahafahan'ny toekarena mandeha tsy adalan'ny Amerikana Joe Biden zany ny olona mahany expérience farak'izay zokiny zany tokony afaka amin'ity zany fa filoham-pirenena Amerikana inona tsy ananan'ny Amerikana mba enomo ny taremarika sy ny sora-bola lefa anatsarana ny sehatry ny fiarikarenany amin'ny olona milendalenda mihitsy ianao ahoana ny isiny zany aty atandrazanay tsy capable anao an'izany tsika nefa ny olona mbola inona ny ataony vaksiny hoe tsy maintsy vita aloha amin'ny fetim-pirenena vita vaksiny daholo ny olona zany ny olona ny tanjona manao fanamby ny olona ny anao na CVR tsy vitanao na naparitaka anazy era Madagasikara nefa hoe atodika te Madagasikara amin'ny mason'izao tontolo zao ny gasy ary tsy vokin'le izy kiny any ivelany ve
gasy ary nge tsy nahazo an'ilay izy daholo ny vela ve azo moa le izy koa ne tsy nasiany gasy sira koa ny afarany satria fantatry ny gasy hoe tsisy io de mila manitsy zany ianao manitsy tena aza menatra ranga rehefa mahita hoe tsy mahomby de aza menatra hoe tsy nahomby iny a misy oabolana malagasy tena malaza azy hoe ny eloko ibaboana modrariny mba tsy hanomezana tsiny ianao amin'ny andro farany hoe tena mafiofony ty président ty a na tonga le firenena tonga am'izao toerana misy anazy zao de aleo manitsy an'izay fa mora ne monsieur le président mieritreritra ny olona voan'ny aretina covid mbola mora mieritreritra an'izany noho ny mieritreritra hoe io vahoaka malagasy rehetra io tratra mosary tsy zaka an'izany ny covid mbola ozy ny olona hoe tady de merde zay mitady ho fanafody hoaninay fa mosary ne président ka tsisy fanafodiny rehefa tena tsisy atokony ianao de tena tsisy atokony de inona no bolana malagasy malaza anazy rehefa anao nankibo vezivezy ny fanahy zay fanahy ny mivezivezy zay tsy hainao mandeha makaiza zay manahirana anao zay am'izay fotoana zay androany a tena hoe le lafa ny fiarin'ny olona mihitsy no tsy afaka enjaninareo tsony io raha pitsy raha afaka pitsy noho ny antony io fitsabony io tsy fahasalamana io nefa ataonareo ambany zavatra io nefa tsy ataonareo sy mahasoanareo ataonareo lara-pamenany tsy andairana izy eto Madagasikara io nge fototry ny olana fa raha io zany ny vitatsika misoroka anazy de afaka mampiakatra n'le resaka fiarina anao rehefa aveo fa tsy maintsy mamitra-pihavanana na tianao monsieur le président na tsy tianao tsy maintsy mamitra-pihavanana misehatra tsy miankiny ianao vao mandroso ny fiarikarena eto amin'ity firenena ty zay vao misy toekarena mandroso eto fa raha sehatra tsy miankina akatinao ny atsy akatinao zay tsy mitovy hevitra aminao sakasakananao ny olona tsy ary normal ny olona akaiky anao ihany mahazo manao fandrarana ny olona mitovy hevitra aminareo ihany mandrarana lokonareo orange daholo ny rehetrarehetra série zay mety aminareo ihany ny atao ndao hitatsika fa io raha tsy mahazo sehatra miantsehatra daholo ny olona rehetra eo amin'ny sehatra tsy miankina tsy miakatra io tsy manongy io na ataonao hoana na ataonao hoana tsy miakatra io dana manontany an'izay mpahay toekarena farak'izay enjany ianao fa raha sehatra tsy miankina ny oatra zao naovanareo anazy zao a taraiketotsika ary tadidio a fa ray volana tsy indriko tsara zay teniko zay a volana avril atsika zao ray volana sisa de ao arinan'izay a mivory zay dikan'izay mivory zay a teti-bolam-panjakana asy-panitsina ndray eo de anao inona ianao zany mbola mpiakatra etra fahafantarako azy antao ataoko hoe am'zahay tsy de tena inonareo teny loatra tia mireto miresaka reto hoe de hoy zay hoe ny fampidinana an'io a ny fanalefahana an'io a no ahafahan'ny olona miantsehatra indray ary ny fanohanana arabolan'ny mpandrarà ny ahafahany miantsehatra indray tsy maintsy ny fanjakana no manosika an'io mba handeha aloha vao afaka miodiny io toekarena io a zay vao mampidibola ao anatin'ny kitabolam-panjakana fa raha io no mbola hoenjaninareo hitatsika eo ao anatin'ny telo volana aorinan'izay a raha ombinareo na tsy aombinareo zay ngamba no ataoko hoe tapany faharoa fa resaka fitenena satria eo amin'ny 12 minitra senanatsika honorable Antarazafy Manantsoa de tapitra fotoana androany a satria araka efa tenentsika teo hoe tena izahantsika oferana misy le fotoana zany a taperitsika amin'ny 12 zao fandaharana irahantsika amin'ny mpanaraka ny miara-manonja izao marina fa miezaka tsika androany amarana ny fandaharana ao anatin'ny fotoana zay tena voafetra kanefa ao anatin'ny zay fomba fiasa zay a no tokony tarafatsika ihany koa zany le fifehezan-tenantsika tsirairay any tokantrano any amin'ity resaka covid-19 ty ny fiarovan-tenantsika rehetra aloha zany dia tsika tenatsika aloha miaro ny tenatsika dia miaro ny hafintsika amin'ny fanaovana an'ireo geste barrière rehetrarehetra ny finanana legioma sy ny voankazo ny vitamine C sy ny zavatra rehetra zay nomen'Andriamanitra antsika zay misy eto Madagasikara manana maro dia maro tsika ny fa mividy fotsiny no mety tsy ampy fa anohizako ny resaka ihany koa dia izao any ivelany ihany dia manaitra ny tena hoe any ohatra any Slovakia
dia nametraka nametraka démission nametra-pialana ny prime ministre ny antony dia hoe noho ny ratsy zany ny gestion ny ady natao tamin'ny covid zany ny olona rehefa misy zavatra mitranga ohatran'izany dia manetry tena ary miaiky fa tsy mety ny fomba nanaovana ny atrehana zany ady amin'ny aretina zany eto amintsika zany tsy ao anaty ny vocabulaire ny fitondram-panjakana mihitsy zany hoe rehefa tsy mety ny zavatra atao dia mametra-pialana ny tsika eto zany moa dia miandro esorona foana mbola ao anatin'ny covid tsika amin'izao ao anatin'ny aretina tsika ao anatin'ny fasairanana dia atrehntsika aloha zay fa raha ny problème sociaux na ny resantsika foana hoe explosion sociale dia efa tonga eo ambaravarana zany ary zavatra kely foana ny mampipoaka an'izany hatramintsika amin'ny teny izao ny vidim-bary tsy midina zara raha midina ry 20 ny menaka miakatra indray ny siramamy miakatra tsisy tsy miakatra kanefa le olona ao anatin'ny aretina tena le ahoana le fomba fitantanana le fitondram-panjakana mihitsy ahoana le fitantanana ty fitondram-panjakana ny raharaham-panjakana ty tsy misy afa-tsy ny tombontsoa manokana ary tombontsoa an'ny tena le maximum de bénéfice no atao ito amin'ity firenena ity tsy misy fitsonjovana na dia kely ary an'le vahoaka malagasy zay mitrongo vahoomana tsy manaka ny anokoanina zay efa tsy maty ny aretina moa zany dia maty ny anoanana ny olona miatrika aretina amin'izao fotoana zao dia olona mila manana herim-pierovana zay matanjaka fa ny atsika noana daholo ny olona rehetra dia ahoana moa ny ahafahana miatrika aretina zany araky ny voalaza teo any anaty fiarahamonina any anatin'ny faritra iva any be dia be ny olona maty be dia be ny olona marary fa satria tsy hitantsika hoe mba manao publication any anatin'ny Facebook izy na manao faire part izy na tsy malaza ohatra ny olona rehetra malaza rehetrarehetra maty reny izy dia ohatra ny heverina fa hoe tsy misy zavatra mitranga tsy tratry ny aretina ny olona any amin'ireny toerana rehetrarehetra reny diso hevitra fitondram-panjakana zahay mahafantatra fa misy aretina any amin'ireny toerana rehetrarehetra reny fa dia le olona zany efa résigné na efa mionona ny olona dia ninina zavatra mitranga eo dia atrehany fotsiny amin'izay zavatra misy eo zay maty dia levina ary any amin'ireny toerana reny moa zany mahavariana fotsiny dia hoe rehefa misy maty sanatry ny vava manatona antsika afaka mandemaka manatona ny BMH amin'izao fotoana zao fantatra hoe marobe ny olona maty fa io araky ny voalaza teny am-piandohana hoe rehefa tsy ao anatiny le olona nanao testa hoy ny dia lazaina fa tsy avy dia lazaina fa tsy maty ny covid na koa ny manana an'izao symptôme rehetrarehetra zao ary amintsika amin'ny teny zao vao hitanay vao enina hoe milatsaka ny vaovao hoe nodimandry koa ny mpanakanto ndrimamonjy dia maty ihany koa ny mpanakanto Monique tao anatin'ny tarika vonio taloha tarika vonio miara-miombona lahelo amin'ireny olona rehetra reny tsika ary ny zavatra fantatra fa tao anatin'ny fotoana CCSB teona dia ninina zavatra nilazaina hoe marariny zao na matiny zao dia ny saitsika rehetrarehetra efa simba fa raha vao misy olona maty dia hoe sosanatria matin'ny aretina covid-19 fa ny zavatra manitona ny saika ihany koa dia izao le fitondram-panjakana mitoy ihany foana ny fanavakavahana sy ny fanilikilihana sy ny fanaovana mizana tsindrinila manaitra tena manaitra mihitsy hoe nisy ministry ny serasera teo aloha tompokalahy Gilbert Rarzatov raha maty tsy ohatrany tsy mba nisy fitondram-panjakana solotena mpanjakana kory mba hita tany nanotrina le fianakaviana nanotrina n'le razana farany ny hafa omena ny ordre national mena n'izao zavatra rehetrarehetra zao fa nisy ny sasany dia tsy nomena an'izany inona le antony nisy mpanakanto maty koa ohatran'izany nisy ny samita ao amin'ny tarika lolo sy ny tariny zao zany misy mpanakanto anankiroa miara-maty ihany koa mahavariana hoe misy deux poids deux mesures zany ataon'le fitondram-panjakana eto moa zany ministre ny serasera no voalaza ao anatin'le izy hoe fa maninona no manavakavaka ohatr' zany fa maninona rehefa iza nomena dia rehefa iza ny tsomena rehefa iza no trony ny fitondram-panjakana dia rehefa iza ny tsotrony fitondram-panjakana samy marary ny havany maty daholo io samy marary ny olona akaiky anazy daholo io
fa eto moa zany le oeraoera sy ny le blinolona dia mitohy foana fa le fahasahiranam-bahoaka ao anatin'izay dia adino tanteraka mihitsy ny araka ny voalaza teo hoe nisy vola zay nentina zay nomeny mpamatsy vola nindramina nanampiana any Madagasikara aiza daholo ny vola zay sisa tsy laninareo eo avoay amin'izao zao meo an'ireo vahoaka zay tokony azo anazy meo an'ireo secteur zay tokony azo an'ireo zay tokony hisitraka an'ireo na secteur iny izy ny secteur iny tameritaona moa dia navarina secteur informel no mena fanampiana fa le secteur formel natao zanakiala hafa hatramintsika amiteny androany mbola misy tsy nahazo tao mbola tsy nisitraka an'izany dia mbola verina eto ihany efa farany efa tapitra ny premier trimestre iditra ny deuxième trimestre tsika izao dia inona amin'izay no ataonareo eto inona no atao ho hitanay eto hoe aiza le nareo milaza fa mahafehany ty aretiny ty ho hitanay eto le zavatra voalaza teto fa dia tsy ampahafira le choléra spèce tany seo tany aloha tany nahazo ny voaka malagasy tany aloha tany ty aretiny ty efa hitantsika fa mianaka izy io tsy voafehy izy io hitatsika zany ho hitatsika daholo zany zavatra rehetra zany zay nge miandro fotsiny ary zay eto mbola tsara fanahy ihany mbola miteny hoe manova ihany an'izao fa rehefa tonga ny tokoa sy ny tokoa dia efa manasa tanana daholo samy manasa tanana ary engane mba salama daholo engane mba ho ela velona daholo tsika rehetra fa Andriamanitra tsy andrinareo andrinay Andriamanitra tsy andrinareo andrin'ireo vahoaka rehetrarehetra zay mijaly ireo mahantra sy malahelo ireo zay jerenareo fotsiny ireo araka ny voalazako teny aloha teo ia hoe ny olona ny ivelany ihany malala hoe rehefa tsy mety ny atao dia mba miaiky hoe tsy nety diso lalan'izahay mifona azo atao zany fa ny tsika tsy ao anatin'izany repertoire zany mbola midingindrambo mbola manao an'izao tena tsy voahevitra zao mbola tsy adinina inge zavatra voalazanareo rehetra mbola tsy isy fitondram-panjakana nanompa an'izany vahoaka malagasy zany teto mbola tsy isy mpitondra fanjakana nanompa malagasy hoe imbécile mbola tsy isy mpitondra fanjakana nanompa ny manam-pahaizana malagasy hoe tondrina ary mbola tsy nisy filoham-pirenena ny teny hoe adala ny olona mpanohitra mbola iverenantsika ireny amin'ny fotoan'andro ny anadinana ianareo tena iverinareo fa tena adala tokoa ny mpanohitra dia hoe filoham-pirenena veriko eto ny teninao hoe tsy valiana tsy amaly ny tenin'ny olona adala fa mbola tsy nisy filoham-pirenena ny traité ny mpanohitra teto hoe ho adala ary iverina aminareo zay teny ratsy rehetrarehetra nataonareo tamin'ny vahoaka sy mpanohitra sy ny olona rehetra zay mantra sy malahelo eto amin'ity firenena ity ianareo rehetra zay ny traité anay an'izay teny rehetrarehetra fanompana ohatr' zany tadidio zany fa ray andro tsy ho zakanareo izay zavatra ny teneninareo izay miatrika retina aloha zao manany marary ny rehetra ao anatin'ny fahasahiranana ny rehetra tsy vitanareo akory na dia ny mamay fanafody mamay ponary ny tenen'ny filoham-pirenena hafa ny zavatra atao hafa mampanantena tsy misy foana asa tsy fantatro roviana ny kabary indray ampanantena inona indray andiso ny tantara indray anao fampanantenana pokaty indray sanatria vava mbola andeha hanompa indray teny ratsy indray an'ilay vahoaka malagasy tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy tsy mendrika an'izany ny mpanohitra ary izay no mahatonga anay mandray andraikitra amin'izao fotoana izao raha ny zavatra mitranga amin'izao dia efa mampiteny mimoana raha ny zavatra misy amin'izao dia mampiteny mimoana kanefa motsy manana ianteherana ilay vahoaka afa tsy miantehitra amin'Andriamanitra sisa mivavaka izay tena zava-dehibe fa ohatra ny valala voatango ny vahoaka malagasy tena tsy hita nitsony hoe inona ny zavatra atao fa tsika rehetra malala fa na inona ny fanitsakitsahana ny maha-olombelona na inona ny zavatra ataonareo amin'ireo vahoaka sahiranareo dia tadidio tsara fa miala eto amin'ity tany ity tsika tsy mitondra na ny ariary ary tsy mitondra hareny tsika indrindrandrindra fa harena zay
azonareo tamin'izay alahelon'ny vahoaka zay volana fanampiana zay natao ho an'ny vahoaka nisy nanankarena tampoka ange noho ny covid teto amin'ny firenena ity mbola ho antanina ianareo zany fantatra iza daholo ny olona maromaro nareo no hitanay nanankarena tampoka tao anatin'izay fotoana ny adivana tamin'ity aretina ity ny heverinareo nga fa tsy hitoy io aretina io fa hoe dia vita tamin'iny 24 ity 24 iny fa ity taona ity nyrongatra zay tsisy izy ity amin'izao dia antany amin'izay izahay hoe aiza daholo ilay vola rehetra satria 800 millions de dollars tsy lany tamin'ny herintaona daholo ireo tsy lany tamin'ny zavatra nanaovana amin'ny tany amin'tsy izy ireo mbola misy ao nisy tranon'olona nyjoalajoala tao anatin'izay fotoana zay nisy olona namoaka fiarakodia raitra dia raitra tao anatin'izay fotoana zay nisy olona nampisioniarena tena tsy fantatra avaiza tao anatin'izay fotoana zay ny vahoaka nge mandinika ary tsy tongatonga ho azy reny orakoraka siotsika miseho etseho iro reny mbola mafimafy zany atsoatsy satria ninninona mesure raisinareo eo na anao confinement nareo na tsy anao confinement ninninona mesure raisinareo dia tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny vahoaka zay entinareo zay vahoaka ao anatin'ny fahasairana tanteraka zay ngamba no faran'izay teny olazaiko androany efa mandeha ny fotoana aleo ajaitsika ny fotoana ary efa tapitra teminy tapitra izay dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra ary mirary fahasalamana ho anareo rehetra zay marary amin'izao fotoana zao mireza mihinana ny zavatra tokony ahafahana miaro tena ary samy manaraka le geste barrière daholo tsika rehetra dia mamerina ny firarintsoa any tsirairay dia kopakopatanana sy veloma madinidinika ho antsika rehetra ny tokantrano any dia makasitraka nisy lombavambahoaka telomena tamoa nitondra n'izay fanazavana izay tato anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity andro an'io tia efa maromaro zay nolazaina teo zay ankasitrahana sagnatelemana antsika menakava ary indrindra itsika natokantrano zay manaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja araka ny efa nambara teo dia miverina ho fandarana isan'andro manomboka androany indray zany ny fandarana miara-manonja ka manentana atsika anaraka an'izany vanim-potoana ao anatin'ny fiomanana ny paka motsika amin'izao fotoana zao dia fotoana ihany koa zany andiny tena ho an'ny tsirairay amin'izay anjara andraikitra sy adidy eto amin'ity firenena ity ary maro ny teny efa nambarany sombavambahoaka telomena dateo ka dia atsipo ny teny any am-pony malala indrindrindra amin'izao andro fandinihana mialohan'ny paka izao dia mirary paka sambatra ho antsika vahoaka malagasy misaotra indrindra tompoko veloma mandram-piona